Vavy faly miaraba antsika rehetra indray amin'izao andro vaovao izao alakamisy 13 febroary 2024 manantitra ny arahaba mba mimpirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina saorantsika ilaina ary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy izy dia tsy afaka iresaka sika amin'ny alala amin'ny feo sy amin'ny alalan'ny sary ampatsivina ihany moa zany fa ny fahafahanao manaraka ny miara-manonja dia eo ny Radio Mada eo ny MBS Radio ao ny fahatalavitra MBS eo ny Facebook eo ihany koa ny YouTube dia arakarak'izay mampety anao zany no ahafahanao manaraka an'izany fandarantsika izany ankoatran'izany dia isaorantsika ny technician na eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny Radio Mada na ny miparitaka manerana ny nosy satria izy ireo zany no atao hoe lakle amin'ny fahafahantsika manaraka ny fandarana amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovana firy aloha zany ny hoe fizotran'ny fandarana fa ny namana fa ny razafy manantany ho avy eo hitondra famakafakana maro samihafa amin'ireo loha hevitra izay notsongaina atao anatin'ny maro mbola misy ihany koa raha ny programme eto ny ampisehatra izay hiakatreo aloha zany fa dia ho hita eo ny fandehany fa ny solombavamboaka mamy raben'rina kosa dia tsy miakatra eto izy aloha amin'ity anio ity noho ny andraikitra maro samihafa ihany koa efa nampitondra fitenenana izy fa dia na izany na tsy zany dia raharitsika ny havitany ny député mamy raben'rina ny andraikitry ny ihany koa zany any amin'ny sehatra rehetra izay misy azy ihany izy moa zany dia solombavamboaka ny tim voafidy tao amin'ny district ny Ambohidratrimo moa sady andraikitra ihany koa izy andraikitra goavana eo anivon'ny teny-mera pirenena questeur fahatelo izy eo ihany koa ny secrétaire général ny tiako Madagasikara andraikitra maro no saniny ka dia veritsika fa dia miaraka amintsika hatrany izy na tsy eto aza zay no ela tompolasy tompovavy fa raha ny vaovao aloha zany ny misongadina ny raharaha-pirenena dia mazava loatra fa resa-pifidianana aloha zany zao no tena ambety teny ny besomaro resa-pifidianana ahoany ty fifidianany ty ahoana izy ty ahoana ny fikarakarana sy ny sisa iolo no zava-dehibe eto amin'ny firenena amin'izao 13 izao ny atsy a Nigeria dia eo amin'ny 2 andro sisa fa mitovitovy mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara satria firenena enina no hiatrika fifidianana président république amin'ity 13 sy 2 ty ny aty Afrika dia anisan'izany i Nigeria zay afaka 2 andro zany no anatanterana zany fifidianana filohan'ny république any Nigeria zany fa inona ny tovizany amin'ny Madagasikara ny tovizany dia zao fifidianana ao anatin'ny atao hoe fasairanana satria manaka-danitra ny fiakaran'ny vidim-piainana ao a Nigeria dia inona fa tsy ohatran'ny eto Madagasikara mihitsy iny eo ihany fa ilay fikarakarana ny fifidianana dia maro ny tsikera ihany koa zany ao a Nigeria ao hoe ahoany ty ohatran'ny fombafomba fotsiny le fifidianana ao Nigeria zany fa efa vitany zalany ambadika any ny afera rehetrarehetra zay mihitsy le fiteny any amin'ny zareo dia ny ety Madagasikara zany raha ny daty 9 novambra ilay izy re mbola misy fotoana zany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany isika no tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy mailo ary tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny resaka lisy-pifidianana tsy andro ohatran'ny any Nigeria hoe efa rafaka pitso amin'ny fifidianana vao indekorompaka ny antsika amin'ny 9 novambra zany dia aty amin'ny resaka lisy-pifidianana ty no tena fototry ny raharaha rehetrarehetra mihitsy dia matoany misy ny fanentanana matoa misy ny atao hoe fionana ary ao anatin'ireny fionan'ireny misy ny loha-hevitra ny amin'ny hoe rapitso zao fiaparabana tratrin'ny taona 13 sy 2 tiako Madagasikara Tananarivo zany dia etsy amin'ny Macron ny Beoriska no anatanterahana an'izany ity zany hoe fiaparabana tratrin'ny taona fa efa nisy koa ohatra ny fanamarihana ny 20 taona natao tao amin'ny Macron ny Beoriska tao 20 taona ny tiako Madagasikara dia nisy fampisehoana sary dia
mitondra nentina ambavaka iny ko aloha zava-dehibe iny tsy azo ialana mihitsy iny fitondrana ambavaka fametrahana amin'Andriamanitra dia eo ny fanentanana maro samihafa fanazavana inona ny zavatra mbola misy komaizimaizina ny rehetrarehetrany fa ny amin'ity zany a dia ny tontolo-pifidianana eo ny hoe fampiarabana nahatratra ny taona 324 fa eo ny fanamafisana sy ny hoe fanentanana amin'ny hoe fisoratana anarana any anatin'ny lisym-pifidianana ty resaka ity zany tsy mijanona intsony hoe eo mialatsiny eo anivon'ny angonana fa mandeha zany a eny anivon'ny olo-patatra rehetra eny a ny eny amin'ny fokotany rehetra eny ihany ko dia kaleo aloha arahantsika indray lay spoty izay milaza ny fionana rahapitso a dia misy ko ny rafakapitso eny atsimon-drano. Ny antokontsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia manasa ny mpikambana, mpiaradia, mpanohana ary ireo maniry te-hevitra eo amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy ny magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ramaraina. Izy ny fanompoam-pivavahana fety samihafa sakafo ny tampihavanana ho fandaminana dia manantona ny tompony andraikitry ny dimy isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijoro mitsangana. Tiako Madagasikara Atsimdrano fiarabanana tratra ny taona ho an'ny dimy Atsimdrano miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana anasanantsika mpikatroka sy mpiaradia rehetra eto amin'ny distrika n'Atsimdrano sabotsy 20 febroary 2024 ao amin'ny magro Tanjombato manomboka amin'ny 7 ramaraina ny fotoana kitongava maro ka zay le izy na zany ny etsy amin'ny magro beoririka rahampitso na ny any amin'ny magro Tanjombato rafakapitso amin'ny sabotsy a dia fotoana agoavana ireo fotoana agoavana ifanomezana hery ifanentanana ary fanentana amin'inona moa mifanentana amin'ny resaka hoe lisym-pifidianana vao miainga zany ny resaka de lisym-pifidianana mandana amin'ny soratra na hoe tapitra ny fepitaona sinsisy hoe le tamin'ny 1 janoary ny tena tenenina amin'izay dia ny fisoratana anarana any amin'ny fokotany indray zany ny tena zava-dehibe zao aloha ny tsara homariana efa nisy vokany izay a fanentanana efa natao nandritra fotoana maro zay efa nisy vokany satria raha nijerena ohatra ny tany amin'ny desambra tany amin'ny tapatapaky ny desambra tany amin'ny faraparan'ny taona zany tamin'ny 2024 de tena mbola faible hoe tena mbola ambany fa rehefa nandeha ny fanentanana maro samihafa dia niakatra ny fisoratana anarana satria resy lahatra ny olona fa io olona io zany io olom-pirenena io a de misy karazany io ao zany tonga de manapa-kevitra hoe ay ve zany ny fanteny tonga de ndeha ho any amin'ny fokotany isoratra na hijery ny anarako any ny sasany ray a le mbola miandriandry eny ho any a fa loaloha zany mbola ndamindamima kely zao inona nefa no mitranga mandeha ihany ny fotoana mandeha ihany ny fotoana misy zavatra mitranga ao tokantrano dia adinodino le izy a dia any iny zany le karazan'olona hoe resy lahatra ihany izy a afa mbola miandriandry fotoana ao ndray zany ny olona ny amin'ny hoe ohatran'ny hoany ihany a fa aloha iandro farapara mihitsy fa mbola betsaka ny zavatra atao tsy mitovy am'le teo a de iny le hoe miandro farapara vao mikropaka ary eo ny karazan'olona anankiray a izay hoe tena ohatrany tsy miditra amin'ny lohako mihitsy zany resaka lisym-pifidianana sy resam-pifidianana zany fa aloha zany ho an'zay manao an'zany fa za mbola sahirana amin'ny fitadiavana vola sy ny fiatrehana amin'ny fiainana reny zany le karazan'olona isan-karazany reny de zay indrindra no ilana ny fanentanana sy ny hoe fahaizana amin'ny resaka zay le antsoina hoe capacité d'approche fahaizana amin'ny resaka fahaizana manatona an'ilay olona
fahaizana amin'ny hoe manazava aminy satria misy kony hoe tsy mazava amin'ny olona le izy dia azavaina tsara zany hoe raha ohatra ianao tsy ao anaty lisym-pifidianana de zay ny aminao raha tsy ao ny anaranao a de tsy afaka milatsaka ianao tsy afaka manara-maso ianao tsy afaka mifidy ianao mazava loatra tsy afaka manao zavatra be deaibe nefa raha ao ny anaranao dia feno ilay azo de aty ambadika aty misy mivoy am'izao fotoana zao mety atoko politika io mety vondrombondron'olona io mety olotsotra io ny amin'ny hoe raha ohatra ny ka miditra am'izany resaka lisym-pifidianana zany de hoe miraitsokombakomba amin'ny sasany sy ny siasisa diso be zany miraitsokombakomba ahoana aka io tsy inona efa fantatra ihany le resam-pifidianana eto Madagasikara fa zay tian'ny sasany ihany no atao fa ohatrany hoe sous-forme fotsiny le fifidianana tsisy an'izany amin'ity indrem-pandeha ity satria samy mailo ary zay ny dika le hoe mila mailo zavatra efa tsy nety ve de mbola andeha ho averina ihany zavatra efa tsy nety tamin'ny fifidianana farany teo ve fa nahavo ve de mbola andeha hiverina ihany amin'ity indray mitoraka ity hoy isika hoe mitovitovy amin'ny eto Madagasikara ny any Nigeria amin'izao fotoana zao fa ny tsy mampitovy azy de izao Nigeria tompoko nanisan'ny firenena afrikanina be ponina indrindra aty Afrika satria mihoatra ny zato tapitrisa ny Nigerianina mihoatra ny zato tapitrisa fa ny endry zareo tsy de ahenona feo loatra ny hoe tsy fetezana ny amin'ny lisym-pifidianana fa ny endry zareo zavatra hafa no problemany lisym-pifidianana ny aza tsy misy de miresaka fireny zany fa ny resaka hoe pression ny fampiasana ny fitaovam-panjakana fampiasana ny fahefam-panjakana izany mampitabataba ny any Nigeria zay hiatrika fifidianana filoham-pirenena Ravakapitso dia eo ihany koa ny vidim-piainana izay tsy zakany Nigerianina amin'izao fotoana zao nefa Nigeria manana pétrole tandremo tsara manana pétrole fa vidy pétrole lafo ny vahoaka ao amin'ilay firenena Nigerianina zany ohatra ny eto amintsika tonoana hoe tsy miroro be milanga fa io raha mahita io hoe inona ny vokany aloha zany ho an'ny voaka malagasy tsy mahatsapa an'izany loatra fa de tononona fotsiny izy araky ny ranomaly io zay zany le izy ka raha hoe le resaka lisym-pifidianana tsy mitovy amin'ny any Nigeria fa ny tsika ty amin'ny lisym-pifidianana de fa misy ny problema ary zay ny tsy maintsy anentanana ny olona tsirairay hoe mila mailo ary mila mandray andraikitra amin'ny fanaraha-maso tsy mijanona miresaka ao tokantrano ntsony ty fa eo nivon'ny fiarahamonina mihitsy miainga ao tokantrano aloha iza siza no tokony ao anatin'io lisym-pifidianana io fa vitsy zay de jerevo am'izay ny mpiarahamonina tairo dondomy mihitsy tairo raha misy varindrina ny zao mantsy ny fokotany any mantsy mifankahalala daholo ny akamaroan'ny olona amin'ny ankapobeny fankafantatra hoe raha misy vahiny ao de tonga de fantatra hoe olona vahiny ty ianina tahatsy maty aona moa tsy afantarana ny fokotany eny rehefa misy maty de fa fampilazy de mandeha mamangy manao ny didy siasisisa kefa fantatra olona hoe maty ranako aony ty mbola atao anaty lisitra ihany ary io lisitra io zany tsy fananany ao fokotany io zay tsy fananany na manokany io lisym-pifidianana io fa ny vahoaka io saingy zao kosa tsy maintsy misy ny fanajana sy ny fepetra raha hijery an'io anao tsy maintsy misy ny lamina isan-karazany amin'ny fijerena an'izay fa tsy ndeha koa akory hoe tonga de tonga avany de anao belo fotsiny de aiza de korontaniny eo le izy fa io zany fananam-bahoaka ny lisym-pifidianana zay le izy fananam-bahoaka dia zay no tsy maintsy ifanentanana ary zay no antom-pisin'ny fionana etsy amin'ny magrobeoririka rahampitso zay no antom-pisiny zay fampiarabana noho ny taona vaovao ary eo ihany keo ny fanentanana ary eo ny fionana tsisy resaka hoe ahoana sy ahoana zany eo fa resaka fiarabana noho ny taona vaovao de fifanentanana ihany keo fifanomezana vaovao olona mahafantatra ny tokony ataony daholo no ao
ary atram'izay ary raha atram'izay zany ohatra hoe ndraisika tamin'ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara teo le fanokafana fa avy eo moa le faharoapolo taona ny tim nandehandeha ny fanamariana azy nanerana nosy de hitatsika reny oaoasy fanakajakanana amin'ny lafa maro reny fa raha lentetsy amin'ny magrobiorika zao lamina tsisy inina olona ivavaka no olona nanao fampisehoana sinsiasisy fampisehoana velatra dia mazava tsara ary mahafantatra ny tokony ataony izany tiako Madagasikara zany ary tsy vao zao akory ny tiako Madagasikara no ny karakara zavatra tsy vao zao fa efa maro zay ary tamin'ireny zavatra ny karakaray ny tiako Madagasikara zay tsy teto Tananarivo ihany fa natraiza tsy mba andrenesanao hoe oaoa zany fa mandeha milamina tsara organisation mipetrapetraka tsara iny eo fa le resaka ho atao ao dia tsotra dia ny resaka lisym-pifidianana io ihany lisym-pifidianana izay atao hoe zava-dehibe zany amin'ity taona ity dia eo ihany ko ny sabotsy eny Tsimondrano zany eo amin'ny Magro dia fionambe ihany ko lay izy ka etsika mandravina an'izay raha dia hoarahantsika farany ilay sport reo toerana roa reo dia iresaka loha hevitra hafandray isika. Ny atoko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia manasa ny mpikambana, mpiaradia, mpanohana ary ireo maniry tehiditra amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy amin'ny Magrobeorika manomboka amin'ny 7 ora maraina. Izy ny fanompoam-pivavahana, fety samihafa, sakafo ny tampihavanana. Ho fandaminana dia manantona ny tompony andraikitry ny dimy isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahy mijoro mitsangana. Tiako Madagasikara Atsimondrano fiarabanana tratran'ny taona ho an'ny tima Atsimondrano miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana anasanantsika mpikatroka sy mpiaradia rehetra eto amin'ny distrika na Atsimondrano sabotsy 20 febroary 2024 ao amin'ny Magro Tanjombato manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana kitongava maro. Iny ary fanentana zany sika amin'izay le resaka hoe fisoratana rana amin'ny lisym-pifidianana zay raha pitso zoma etsy amin'ny Magro Beorika dia amin'ny sabotsy indray mifankahita ihany koa zany eny amin'ny Magro ny Tanjombato zay karakarainy ny tim eny Tsimondrano eny. Fa eo amin'ny resaka hoe raharam-pirenena ihany de tena gaga mihitsy ianao zany mahita ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao gaga ary ny zavatra miseho dia mampieritreritra ny olom-pirenena tao-pifidianana amin'ity 2024 ity kanefa ny fietsika sy ny hoe zavatra aseho an'ny eo anivon'ny fianakaviam-beny ny mpitondra dia manahirana no miresaka azy na miresaka azy ary manahirana satria dia eo moa zany amin'ny ty resaka hoe fikitihana ny membre ao anatin'ny gouvernement ty fa faneniny fanenina ny prime ministre teo foana fa hatramin'ny 2024 fa le ministre ao anaty gouvernement zany miova atsika miova ty asoriny ty de ampidiriny ty de ohatra zao de lefa nalana tany aloha naverina ndray de ohatra zany de misy tsy miala mihitsy na hoe tsy azo esorina mihitsy sa ahoana zany ny zava-misy ao anatiny ao de io moa zany amin'ny maha-olombelona aloha eto zany tsika miresaka hoe amin'ny maha-olombelona dia amin'ny akapobeny misy fiatraikany am'le nesorina le izy amin'ny maha-olombelona ka ako zavy efa mba niezaka ihany zao raha tsisy anahany tsy ohatran'izao ny résultat sinsisa mba niezaka ihany nesorina de eo am'le ampidirina ndray tonga de avy avany de hoe tena anao zay ho tratra mihitsy obligation de résultat sinsisa de na tiana na tsy tiana zany dia misy atao hoe fomba fijery samy hafa ao le nesorina manana ny fomba fijeriny izy le nampidirina manana ny fomba fijeriny izy dia iny zany tsy azonao ferana mihitsy iny
de itiany sorony ty anefa manana ekipa any rehetrarehetra any izy a, manana mmpanoana azy izy a, manana ny namana izy a, sisisisisy le miditra ihany koa de ohatrohatran'izay. De eo am'izay zany no isininy atao hoe fahasairanana amin'izy satria raharaham-bahoaka mantsy le ataony eo anivon'ny gouvernemanta, raharaham-bahoaka. Ka na miseho mivantana zany na tsy miseho mivantana ny atao hoe alahelo sy ny hoe fiainana ao anatin'ilay gouvernemanta ao de misy fiatraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka ilay izy. Ohatra fotsiny zany zao any anaty tambajotra serasera any de ady goavany ty ozy izy, resaka goavana le izy a, satria hoe samy jeneraly manamboninahitra ambony zany eto amin'ny firenena tsiray tsirova misy firesahana za zany misy atao hoe fitenenana any anaty tabajotra seraserany samy jeneraly misy fanazavana zao, ary reo nefany ao anatin'ny fianakavimbeny ny fitondrana ihany. Zay le izy zay de hoe ahoany ianina notra an'izao, fa maniny ianina ne nanao an'izao tamin'ny 7 ianina ne tsotra an'izao akory sisisisisy. Jeneraly ambony eto amin'ny firenena no isiny zay resaka izay hoe fampitsikerana, tia mitenen'ny ato de ny ato miteneny ty sisisisisy. De mijery zany le olona, le vahoaka malagasy mitazana an'izany de hoe fa ahoana ary zany, nefa ao anatin'ny taom-pifidianana ny filoha faratapony ny folo alin-da nefa ny gendarme ao anatin'ny folo alin-da, ny filoha faratapony ny folo alin-da nefa de miprezidan'ny repoblika ray zay. Ka raha samy jeneraly aty ambony be aty no atao hoe mifanenjana amin'ny fomba fitenenana, tsy midika ihany keo aloha zany hoe hitovy hevitra daholy zay keo aloha tsy midika hoe mitovy hevitra daholy, mety samy manany heviny io na samy manamboninahitra na samy ministra na ohatran'izany, zay aloha zany tsy misy miady hevitra am'izany. Fa le hoe tsy fitoviana hevitra tsy midika mihitsy hoe tonga de tsikera avoleta fampitsikera dia hitan'ny olona rehetrarehetra any anatin'ny tambajotra any ny fampitsikerana de hoe ohatran'izao sy ohatran'izao. Tsy diratsika lalina aloha zay tena hoe voatoatiky ny resaka any fa le endrika ny isehony fotsiny sy ny fiatraikany zany aty amin'ny vahoaka malagasy no tiatsika ho resahana zany ao anatin'le izy. Fampitsikerana de miteny enjana sinsisa de mifampiteny ao. De na tiana na tsy tiana zany dia tsy maintsy misy fiatraikany io amin'ny fiainam-bahoaka. Ny filoha faratapony ny folo alin-da nefa de ny prezidan'ny repoblika. Zay zany le izy. Ka raha misy ny toe-javatra tahaka an'izany de misy fiatraikany ihany koa any amin'ny filoha faratapony ny folo alin-da any le izy de aty amin'ny vahoaka tsika nefa taom-pifidianana. Tsy vitany hoe taom-pifidianana fa voankitika gouvernemanta ihany koa. De zany de hoe inona ny atenaina am'izany zany zavatra tiana ho tenena zany hoe matoa zany atao hoe fisehon-javatra eo amin'ny samy hoe jeneraly ambony manamboninahitra ambony, matoa zany hoe fampitsikerana sy fampitenenana mahery vaika izany miseho ny dikan'izany zany lay régime mihitsy no mampametra-panontaniana. Le régime mihitsy no mampametra-panontaniana hoe ahoana moa zany no ahafahana mieritreritra hoe lalany makany amin'ny fampandrosoana nefa ao ambony ao tena ady vavety te ozy izy ny fomba fitenin'ny olotsotra. Ao ambony ao misy zavatra manahirana manoloana zany rehetrarehetra ary tsy zay ihany fa efa misy ihany koa ny tranga maro zany efa nyseho fanjeva hoe député miady am'izao, tsy mifanaraka am'izao député amin'ny eo anivon'ny fitondrana io hoe gouvernora mifanenjana am'izao sy ny sisisisy. Mbola resantsika koa mantsy io resaka gouvernora io rehefa avy eo fampatsiahivana sy fanamafisana satria taom-pifidianany ty
de aleo isika maraka tsara mihitsy alay toetra raha zany a eto amin'ny firenena mba tsy anaonaovana foana, mba tsy anaovana safidifidy fahatany, satria zay ny maha olo-pirenena zay fa tena mba hoe voadinika tsara, mandinika amin'ny fiainana, mandinika amin'ny fiainam-pirenena. Zao zany fanapaha-kevitra raisiko rehefa tonga ny vanim-potoanany fifidianana. Mazava loatra fa efa voasoratra ny anaty lisym-pifidianana ianao zany de mampiasa tsara mihitsy an'le fahefanao amin'ny fandrotsahana vato. Fa ny akoatran'izay zany a resaka blabla daholo sy ohatrany hoe fandrebirebena, fa zay ny tiana hotenenina amin'le izy. Ka raha misy zany ny atao hoe tsy fankazahoana any anatinatiny rehetrarehetra any, any amin'ny fahefanam-panatanteraka any, fahefanam-panatanteraka manoloana ny fahefanam-panao lalàna, reny zao efa hoe motion de censure de nitsefitra fotsiny le izy hoe janony any io, mandeha ny fitenenana mahery vaika any amin'ny exécutif tafiditra ao anatin'izany, nefa ny fahefanam-panao lalàna mitokana tsara ary avy alao ny député anao zay ataony eo, satria ao ny lapan'ny démocratie zany ane tsy tenitenenina fantany. De eo indrindra le izy ikitika gouvernementa ihany ianao zany, ka maninona no natsefitra le motion de censure, zay ane le izy. Ary le motion de censure ane tsy mbola hoe lany fa vo hoe nanangotsony iny nga voatery hoe ho lany, fa mbola taty amin'ny fanangonatsy tonga de fa nitsefitra, satria tonga de nisy teny avany hoe ajanony any io sinsisa zany ny zava-misy eto Madagasikara. De aiza zany no zany ve no hiatrehana fifidianana, zany ve no fomba entina hoe iainana zany, ampiainana ny vahoaka malagasy toe-javatra tahaka an'izany. De velom-panontaniana ny be somary hoe ahoana zany ty dika an'izay zany, inona ny solution, inona ny vahaolana. Ny vahaolana zany dia miainga any amin'ny tsirairay mihitsy io, miainga any amin'ny olo-pirenena io. Avy alao hiady zay hiady any, avy alao tsy fanaraka zay tsy fanaraka any, fa ny fahefanao zany amin'ny maha-olo-pirenenanao ahafahanao mandatsaka an'ilay vato anankiray zany de azohanao tanteraka iny, droit absolu anao iny, tsisy afaka hoe nelingelina mihitsy, fa de zao aloha mba ahafahanao manao an'izay dia mila ny anaty lisy-pifidianana ny anaranao, ahafahanao mampiasa an'ilay fahefanao amin'ny resaka demokrasia. Hitatsika amin'izany le toe-javatra miseho eto amin'ny firenena. Le fotoana amin'io mandeha ihany, février ty anefa tsy kototsony, tsy kototsony ty, efa ho tapitra ty, fa marsa zany zao, mars avrily, de me zay any de hatrany amin'ny septambra sy oktobra any, vetivety kely zay de ho tapitra. De hitanao zany fa de le raha-pirenena ohatrany lasa resaka azakazaka raha atosika fotsiny sisa. Ministra vaovao, obligation de résultat. Inona ny obligation de résultat eo e? Amin'ny fomba ahoana nga afaka manao mazy, tiany tsy resaka olona, tsy resaka olona, fa le rivotra iainana sy ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy no manahirana. Tsy resaka olona mihitsy ty, tsy afaka anao mazy tompoko ministra anankiray ka ho teneninao izy hoe obligation de résultat. Efatra any voalohany mihitsy eo mivoho, io efa nytenenina teto, na hanova ministry impolo ao ara na injato ao ara, efatra any voalohany mihitsy no vo le raharaha. Inona moa zany hoe vo zany, efa misy tsy fetezany, ka ny lalam-panorenana mihitsy ny tsy voaja toy ny anak'Andriamasoka verina indray io. Inona moa zany ny zavatra andeha eo? Nasoloanao daholo ary ty, fa izy ty ne tsy ohatrany domina, ohatrany karika hoe alany ty de azorony ty, ianona tsy tokony nalana fa nahoana ary izy ny nalana. Tsy any le fipetrany. Fa any amin'ny lalàna fototra mihitsy no tsy voahaja amin'ny antsipriany de tsisy résultat ho azo ao. Reny resaka gouverneur reny, aiza ao anatin'ny lalam-panorenana misy an'izany, de lazaina fa hoe vonjomaika io any amin'ny conseil de ministre manendreny zany gouverneur zany ny amin'izao fotoan'izao zany, nefa ny anaty lalam-panorenana tsy misy an'izany, fa chef de région ny any. De chef de région fidina suffrage universel, maninona ty fitondrany tsy navita nanatanteraka ny fifidianana lehibe amin'ny faritra. Maninona zany tsy vitany? Averiny indray-pandeha, maninona ity régime ity no tsy mahavita nanatanteraka ny fifidianana lehibe amin'ny faritra? Zay zany ny fanontaniana, fanontaniana tsotra zany.
zao fotapitra ny mandahan'ny président ny république iazakazahana amin'ny manendry ambassadeur efa tara ihany ko zany zay le tena hoe marefo ny diplomasie atsika efa firy volana any tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tao zany ny intérim de zao vao misy hoe ministre feno zany de zao vao hoe anendry ambassadeur ahoana efa faoviny zany ny tokony efa natao fa tsy natao ka noho ny anton'zao noho ny anton'zao ka ngany diplomasie raisam-pirenena miandry anao eo tsy miandry anao zany fa miazakazaka be de ahoana zao tony le hoe zone de libre échange continentale africaine tony zay da LECAF ahoana zao zany marché unique africain de l'électricité aty amin'ny resaka angovo sy ny ana miazakazaka be ny olona amin'ny resaka angovo amin'ny resaka herinaratra marché unique africain anga zany moramora mety misy tombony zany fa rehefa mitamatama eo anao am'reny marché unique reny rehefa kely vovokainy ianao de tonga de trohan'ny olona fa io tsy tenitenenina fotsiny io ka ny resaka diplomasie sy ny fifandraisana maneran-tany miazakazaka be sy mivoatra isan'andro mba tsy tenenina hoe isan'ora ianao zao vao hoe nyendry ambassadeur vao mipetraka ny régime de efa tokony mipetrapetraka daholo ny ambassadeur satria ny ambassadeur ihany ko manana asa lehibe ianao ve aty amin'ny fiafarany mandanao vao anendry ambassadeur ahoana ary zany fomba fiasa eto amin'ny fireneny zany zay zany le tiana tenenina de miverintsika ty amin'le resaka hoe resaka gouverneur ty gouverneur tsy ao anatin'ny lalam-pandroenana samy mahay mamaky teny daholo tsika fa ny fitondrana zany tsy navita nanantanteraka fifidianana chef de région tao anatin'izay fotoana zay mipetrahany ity fitondrana ity zay fa naninona tsy navita nanao ny fifidianana chef de région fa tonga de hoe gouverneur no ny tendrena any amin'ny alalan'ny conseil des ministres de ny ACC moa zany ery de hoe de eo fotsiny izy hoe ataovy ary zay ny fomba fahitana azy de avy eo ty amin'ny resam-pifidianana ty amin'ny fomba fiasa kianny vondrona européanna de tezitra ny anivony ACC vondrona européanna ny nanakina fa ny atao anatiny moa zany efa mihaino daholo ty komenimenina rehetrarehetra ty de mikianny vondrona européanna ny ACC de reny ny zavatra nisy de tsy nahavita zay le tiatsika tenena hoe tsy nahavita nanatanteraka ny fifidianana chef de région ny régime tamin'ity indray mandeha ity le fifidianana lehibe amin'ny faritra tompoko dia suffrage universel ohatran'ireny mifidy be ny tanàna ireny fa tsisy piresaka tsisy mpiteny fa de any fotsiny fa de takonana am'le resaka gouverneur le resaka gouverneur foana no asesika ao anaty lohany gasy nefa tsy zany le izy fa suffrage universel no tokony fidianany chef de région satria le gouverneur manao asan'ny chef de région de nitenena tam'zany hoe io ne vonjy maika io fomba fitantanana vonjy maika foana ny eto amin'ity fireneny ity resaka mandalo ve de efa firy taona zay ny teo de tsy vita ve nanatanteraka ny fifidianana chef de région de ohatran'izay ihany ko ny filan-kevitra zany any amin'ny faritra conseil régional zany dia ohatran'ireny fifidianana be ny tanàna sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna reny ohatr'izany mihitsy fa tsy nahavita zany ty fitondrany ty fa de gouverneur foana no asesiny eo gouverneur de inona ny tiano tenenina am'izay aperitreretana atsika mantsy satria tsika hiatrika fifidianana ny fifidianana lehibe amin'ny faritra tompoko amin'ny suffrage universel azy dia arao tsara ny fifidianana lehibe amin'ny faritra zay voalaza ny lalam-panorenana dia suffrage universel zany hoe fidiny ny vahoaka mivantana ny olo-pirenena zany mandeha mankany amin'ny biraom-panajam-bato de mifidy ohatran'ireny fifidianana be ny tanàna ireny de ohatra de miara-dalana amin'iny ihany ko ny mpanolotsainan'ny faritra ny fifidianana mpanolotsaina amin'ny faritra de misy urna anakiroa ton ray andro zany de misy urna ohatran'ny resaka be ny tanàna zany hoe le fifidianana lehibe amin'ny faritra zany dia fahefan'ny vahoaka
de atao hoe fahefan'ny fokon'olona olo-pirenena afaka mifidy fahefanny mifidy an'iny rehefa tsy natao zany le fifidianana lehibe amin'ny faritra dia nongotana tamin'ilay olo-pirenena ny fahefany fa tonga de nalainy ny aty amin'ny executiva mpanatanteraka de tendreny ilay gouverneur asy zany raha azosika tsara le fahefanao mihitsy no nongotana ianao zany tokony andatsabato amin'ny hoe fifidianana chef de région de nalana taminao iny fa tonga de atao aty amin'ny conseil de ministre aty zany fanendrena gouvernora de nitenenina hoe le gouvernora ne manao ny asan'ny chef de région ihany fa tsy zay ny tena fanakonandresaka zany fa maninona lay fahefan'lay vahoaka tokony hifidy n'le chef de région no nongotana taminy dia tendreniny aty amin'ny lehibe an'ny exécutif zay le fanontaniana le fahefana mihitsy zany no fahefana nalana dia nafindra aty amin'ny exécutif dia tendrena le gouvernora ao anatin'ny lalam-pandrena nefa tsisy an'izany tsika eto tsy miresaka mihitsy hoe gouvernora ihany na resaka olona tsy zany tsy miresaka olona mihitsy tsika tendrena izy de manaraka baiko izyko de ataon'le izy fa le fomba natao mihitsy zany no tena hita hoe tena tsy ao de ny ACCA tsy am'izany de inona moa zany teneny fa de hoe vonjy maika io de zay de kianony vondrona européanna am'izay de tezitra hoe ahoany zany tsika manana ny fiandrianam-pirenentsika tsika zao marina zany manana ny fiandrianam-pirenentsika zany isika fa manoloana ny asa atao kosa de tokony arahana amin'ny tsipriany milatsy indrindra toy ny anakandriamaso ilay lalam-pandrena raha zay fotsiny natao de tsisy olana mihitsy eto amin'ity fireneny ity tsisy jeneraly ambony be any amin'ny gendarme any mifanenjana any ambony any amin'ny lafin'ny fitenena sinsisa tsy misy anton'ny resaka hoe gouvernora sy resaka chef de région intony fa hoe tena raha rahana tsara ny lalàna de mandeha milamy malisy de zany rehetrarehetra zany no miseho eto amin'ity fireneny ity am'izao fotoan'izao ka raha ohatra ianao zany hoe manao compte rendu any amin'ny président ny république ny chef inona ity izy ny gouvernora efa le fametrahana gouvernora efa tsy araka ny lampandrena de any amin'ny président ny république no manao compte rendu de hoe zay gouvernora tsy mamely de esorina efa enitsika zany fitenena zany esorina ny gouvernora tsy mamely esorina orako nefa efa mifametrahana azy mihitsy nefa tsy araka ny lalànako de iny zany lasa manao randra-tarena ka na esorina izy na tsy esorina efa tsy araky ny lalam-pandrenana zany zany mila fantatra mivoaka malagasy zany mila fantatra io mpandeha taxi be isan'andro zany mila fantatra ao mpiasany zaonina io zany mila fantatra ao tatsa mpamboly ery atambary ery zany mila fantatra ao aty amin'ny ianao bureaucrate sy mipiasa brosy ndrehetra reo vahoaka malagasy ray manontolo mila mahafantatra an'izany ary zany efa mba nitenenina teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS radio mada hoe maninona moa io lalam-pandrenana io raha zaraina maimaimpona any zarao maimaimpona any io lalam-pandrenana io maimaimpona ohatra fotsiny hoe zany mba tolo-kevitra tsika koa mantsy tsy hoe teniny sasany nareo mitsikera foana sy ny sisa nitsikera tsy maintsy mandeko mizatra tsy mety ve tsy hiteny fa sosikevitra ohatra hoe misy an'ireny le mpivady vao reny misoratra any amin'ny mairie any de rehefa mpivady izy zany ara-panjakana voasoratra tsara de hitiny boky mpianakaviana misy an'iny livret de famille de ampanarao amin'iny livret de famille lalam-pandrenana fa maninona tsy zaraina amin'ny vahoaka malagasy ny lalam-pandrenana satria ho fantatra le vahoaka malagasy ve ny marina zay ny le fanontaniana mila mahafantatra an'io ny vahoaka malagasy ary mila hitsenjera io lalam-pandrenana io mila hitsenjera resaka firenena ny kristianina moa zany ny feuille de route ny teny baiboly namana musulman de ny coran ny azy ary tena arahany amin'ny tsipriany tenanay manana namana be deaibe musulman be deaibe tany niara-ny andra tany amin'ny université namana teo amin'ny fanaovan-gazety namana any amin'ny faritra musulman
fa neny musulman hafa mihitsy ary zay niderana ny musulman zay rehefa voasoratra neny slamy tompoko de voasoratra zay ny azy ary zay mampandroso ny firenena musulman zay mampandroso ny firenena musulman zay satria ny azy rehefa zao de zao tsisy mibililalila eo fa ny atsika elana foana le izy elana le vahoaka terena zany anaraka an'le hoe nareo manara lalàna nefa miteny fotsiny le vahoaka hoe akiny nataonareo ihany eny mba rahanay gouvernoura zany tsy ao anaty lalam-pandroenany zany maninona ary mivoaka malagasy ny tsy asainao mifidy chef de région am'izao fotoana zao mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy ara-dalàna am'izao fotoana zao asa firy izay zany ve de mbola inona ihany mbola fanadiova-teny e tsy mbola miala ilana ihany efa tsy mety ene zany efa ho tapitra ihany ny fitaom-piasana de lasa misy hoe commune zanakikala hafa ve zany hoe raha any amin'ny commune hafa any no tsisy be ny tanàna voafidy ara-dalàna sy demokratika de lono zany afaka leferany zany fa raha ny eto Antananarivo ane ohatran'izany mba manahoana zany zany fanontaniana mipetraka daholo zany ka hitatsika hoe fifidianana chef de région tsy natao ny vahoaka malagasy tsy te halala mihitsy hoe inona ny antony tsy nanaovana azy inona de zao tokoa ary le fanontaniana inona moa zany ny tena antony nahatonga ny mpitondra indrindrandrindra ny eo amin'ny fahefanam-panatanteraka maika de maika amin'ity fanendrena chef de région ity amin'ity fanendrena gouvernoura ity zay manao asan'ny chef de région le anarana fotsiny ka io ane manao ny asan'ny chef de région ihany inona ny nahamaika an'izay maninona tsy niazakazahana tany amin'ny taona 2024 tany ndeha atao hoe farafatarany 2024 andeha atao hoe nisy covid andray de tsy vita io mantsy io resaka covid io foana ny alana baly eto fa ngatsika rery nyvoan'ny covid fa tany amin'ny taona 2024 andeha atao hoe tany amin'ny voalohany 2024 naninona tsy natao ny fifidianana chef de région fa ny dikany de zao teo fiinona irery le fahefana vahoaka no mifidy ny chef de région tiany hitarika ny faritra misy azy fahefana vahoaka zay de sorinao am'le vahoaka le fahefana hifidy chef de région de tonga de le fahefan'le vahoaka iny alainao tonga de mametraka gouverneur zany ve de tsy atonga saina ve zany ary tsy de misy fanazavana firy le vahoaka moa zany de eo de hoe ahoana fa de tsy azo sa tsy azo fa raha ohatra ka manana lalam-panorenana ny tokatrano ara-dalàna ara-panjakana ny tokatrano tsirairay eto Madagasikara na tsy amaky an'iny ary le olon-dehibe le akizy mety amaky an'iny ary raha ohatra ary ny jerena ny habean'ny lalam-panorenana raha oharina amin'ny baiboly matevina fa ny lalam-panorenana manifinify ihany azo atao tsara mihitsy ny mamaky an'iny satria iny ny tondrozotra ny firenena ny lalam-panorenana iny fa ao anatin'iny be dehibe no voadika tsy voaja samy mahay mamaky teny daholo ny akamaroan'ny olona zany zay mahay mamaky teny ka zay zany ty fitondrany tia moa zany efa tsy hanao an'izany izy fa ho an'izay fitondrana manaraka eo zarao maimaimpona any io lalam-panorenana io vakina ny gasy fa tsy ny lalam-panorenany frantsay ary foana no ananiny eo sy ny en'ny amerikanina ary tonga fifidiana any frantsa tonga fifidiana any États-Unis de araky ny andininy zao amin'ny lalam-panorenana amerikanina zao ny en'ny frantsay fa ny anao eto tsy hainao de ataon'ny olona fanaovana azy zay tiany io de eto ianao zany taraiky eto ka io lalam-panorenana io zarao mamaim-poana any io alao samy amaky daholo ny olona rehetrarehetra fa raha ohatra ka tena hoe mamaky an'io daholo ny olom-pirenena tsirairay voafetra na hoe tsy afaka ny hoe anao zay tiany izay voafaritra ao anatin'izany
lalam-panorenana izany fatao inona ary le lalam-panorenana tsy ho ajaina ve rehefa tsy ajaina inona ary ny ilanan'io rehefa tsy ho ajaina amin'ny atsipriany toy ny anak'Andriamaso le izy anie tsy hoe ajaina hoe ezaka anaja lalam-panorenana tsy zay ny ao anaja toy ny anak'Andriamasina atao zany le anak'Andriamasina ampidirinao de misy dikany be dehibe mihitsy zay misy dikany goavan'zay satria saripady ny anak'Andriamaso rehefa tsy mety de jamba le olona ka rehefa tsy ajaina zany de lasa entinanjambany zany le firenenako move zany ny mpitondra kehitriny mba mitondra fanazavana zay mbola tsy nisy aloha ny amin'ny hoe inona ny azakazahana tamin'io resaka fanendrena gouvernoura io ka raha ohatra zany hoe rehefa nisy gouvernoura nesorina rehefa nisy gouvernoura nesorina de fa tsy araky ny lalàna zany satria lefa metrahana gouvernoura mihitsy ny tsy ao chef de région ny ao ary fidininy olo-pirenena zay averina ihany fa olo-pireneniza no mba mifidy teo zany zao tsisy modina fanina fotsiny le izy fitaom-piasan'ny président république nefa tia fotapitra chef de région zay fahefan'ny vahoaka no mifidy azy tsy tanteraka de tsisy nanontany hoe ahoana na ahoana fa te gouverneur ane manao azy vonjy maika de mandeha am'izay ny fanehoan-kevitra isan-karazany sao de anao mission électorale ary reo sao de zao ary sao de zao ary zao ane raha ohatra zany hoe natao fifidianana chef de région ny fitantanam-bola ane ao amin'ny région ao de feziny lalana fitantanam-bola ao amin'ny région ao amin'ny faritra de feziny lalàna zay ny antony ilana ny filan-kevi-paritra raha ny amin'ny commune izy de hoe filan-kevitra communal conseil raha ny amin'ny région izy de hoe filan-kevitra régionaly eo le resabola am'izay fa le chef de région zany na voafidy amin'ny vahoaka ary izy tsy afaka anao ganagana amin'ny sasaloha hoe andidy de omana fa tsy maintsy misy délibération misy kipitsipitsy ny karazany amin'ny resaka fampiasam-bola io zany na amin'ny resaka karama io na amin'ny resaka logistique io na amin'ny resaka inona hoe resaka ilana vola de tsy mandeha ho azy am'izao fa mandeha zany araky ny lalàna zay le izy de ity zany zao ahoana zany zao ny fomba ampiasany ny gouvernora nylay le vola zany satria tsy maintsy misy vola ampiasainao ka tsisy an'izany raha tsy misy vola zany na ny fitaovana ampiasainao amin'ny faritra na inona na inona na inona de inona zany no mibaiko an'ilay gouvernora tsy misy conseil régional tsy misy conseil régional tsy misy filan-kevi-paritra de le gouvernora sy mipiara-miasa aminy zany no manao ny administration sy ny resaka finance sy ny resaka anio sy ny fitantanam-bola ao de ho avy am'izay ny izy eo sy ny rehetrarehetra sy ny mpanara-maso de inona no teneniny eo ka ile izy mihitsy nefa tsy araky ny lalànako tsotsotra fotsiny e le nyteny hoe ny gouvernora de manao ny asan'ny zay le nytenenina manao ny asan'ny lehibe amin'ny faritra fa nga izy ty vita an'izany manao ny asan'ny lehibe amin'ny faritra de ahoana ny resaka fampiasam-bola sy ny sisa maninona raha ny tena hoe zay ny tena priorité hoe natao le fifidianana chef de région fa tsy natao mihitsy raha vao resaka hoe communication momba ny téléphérique de aingana be mihitsy raha vao resaka hoe communication momba ny autoroute de aingana be raha vao resaka fisehosehoana sy ny rehetrarehetra ty de aingana mihitsy tena mironana ny tsy misy mihitsy aka artiste fa hitsy ena barea de efa tapitapika eo de efa tatatata vita artiste eny Mahamasina asa ohatrina zao volalaniana tam'ireny fa maninona ny tsy resahana lay fifidianana lehibe amin'ny faritra zay fahefan'ny vahoaka ny mifidy zay olona tiany fa tsy zay olona tiany ny exécutif no atao eo zay olona tiany ny vahoaka aty any amin'ny isapokotany any no apetrany isana zay nandraikitra hoe lehibe amin'ny faritra izany ka rehefa tsy tanterana zay inona raha ny ilanan'io anaty lalam-panorenanao inona ny ilanan'le resaka lehibe amin'ny faritra
rehefa tsy arahana araka ny tokony izy le izy de move misy antony tena goavana tsy nahafahana nanatanteraka amin'ny fifidianana chef de région. Io ne misy manontany mpanao gazety namanao tany an-dafy-tany na ny tanin'ny tena nareo hiditra fifidianana filohan'ny repoblika ozy tsara nareo any Madagasikara anao fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny 6 novambra premier tour zay le izy de hoe io zany efa navoaka tsy resahantsika ntsony iny hoe zao tenin'ny senida io ny ACC ao iny de iny zany 6 novambra anao fifidianana filohan'ny repoblika fa talohan'io tao anatin'ity régime ity ne tokony nisy fifidianana mbola tokony natao hoe fifidianana lehibe amin'ny faritra maninona ny tsy resahana tsisy miresaka mihitsy ao aminareo Madagasikara eo ane raha ny enina aty antafy ety mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy ara-demokratika hatram'izao doavindray ity fifidianana président ny repoblika ahoana moa zany ny tena hoe ampatony tsara n'le sain'le malagasy manoloana an'izany dikan'izay zany efa hita ny fomba fiasa hatram'izay ka raha hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena zay io izy io de tsy maintsy ny olo-pirenena ny mandray andraikitra avy hatrany de ny andraikitra voalohany de ny fisoratana anarana any amin'ny lisy-pifidianana zay no andraikitra voalohany io de tatatatainay foana isako misy miara-manonjy eto amin'ny MBS radio madame zao de io de kotabaisina eto foana aza matoritory fa amarino tsara ny anarana any amin'ny lisy-pifidianana de amarino zay anarana ao so de efa misy olona mitsitra any pasana any mbola voasoratra ao zany ene nisy teto zany de olona tsy tokony hifidy mbola ao anaty lisitra ihany olona efa maty ery mbola ao ihany olona efa ino izy efa niala tao amin'ny fokotany fa efa ny résidence ny efa ny fokotany hafa ny lavitra be efa ny amin'ny faritra any mbola ao ihany sisa tam'ireny moa zany le hoe karapanondro osiko zany hoe mampigadry ohatrany to tsy hita hoe ahoana sy ahoana tery ambany tetezany tanjombato karapanondro any be de be de reny zao de ahoana de karapifidianana ahoana no oska firenena miaina amin'ny oska tompoko tsisy an'izany mandeha amin'ny lohan'ny zany mihitsy fa mampalahelo ny zava-misy eto Madagasikara ny fomba ny tenena ny mpanao gazety vahiny ny fandalovan'ny cyclone Freddy de mampisirika any ambany latabatra miaraka amin'le sary naseho any aloha ny tao Maorisy satria nandalova amin'ny Freddy koa mantsy Maorisy zany na ny safonina nandalova efa nandalova ihany ko Maorisy kelika de la réunion moa zany eo akaiky eo dia naseho any tsara mihitsy hoe manonja be ny ranomasina mifofofo ny rivotra mihetsiketsika reny vatana coco reny sinsisa fa Maorisy ambony ny fari-piainan'ny Maorisianina dia tsy de hitanao hoe nisy hoe fahavoazana firy hoe ahoana zay ny tany Maorisy teto amintsika de naseho any amin'izay ny teto Madagasikara ay mananjary ny naseho anytao chaîne télévision anankiray tany an-dafy tsy ho teneniko le chaîne mananjary ny naseho anytao de ozy ty mananjary ty koa sasatra miarina mihitsy sy manodidina eo tena vomafy zany le mananjary de inona ny tenin'ny mpanao gazety vahiny tena tratra ny cyclone ozy izy Madagasikara mananjary anisan'ny vomafy indray taoriana nyreny Batsiray sy ny cyclone ny sesesy reny fa de tena fahavoazana ny ao Madagasikara izay tsara manamarika fa pays le plus pauvre du monde mbola miatrika an'ilay cyclone iny alefany foana iny le pays le plus pauvre du monde iny ianao nefa mizesitatsy zany hoe samy nandalovan'ny cyclone tompoko samy nandalovan'ny Freddy na i Maorisy na i Madagasikara fa tsy mitovy mifetraikany
ho an'ny mauriciana zay ambony ny farim-piainany matanjaka ny toekareny sy ho an'ny Madagasikara le pays le plus pauvre du monde. Tsy mitovy ka rehefa zay le izy a de tsika tsy tokony gesta hoe zao na hoe anao ray dedaka eto sy aroa ohatrany tsika ndray mamelesona ny any ivelany any mezany olona fotsiny tsika fa io zany zao amin'ny resaka hoe loza voajanahary io a de hita eo a ny atao hoe tsy fahombiazan'ny fitantanany eto amin'ity fireneny ity. Cyclone ho a misy foana io isa-taona, misy foana Fredy zany efa any amin'ny alphabet efa any amin'ny F fa maromaro zay a fa nisy an'izany hoe balita tsika malagasy name an'io anarany hoe balita io fa tsy tonga taty fa maty ho azy tany amin'ny alehan'ny tany le balita. Dia reny izy zany de efa ty amin'ny Fredy indray de misy hoe tsene zao efa teto tapabolana orana tsy akijanona tsy mifankahitana mihitsy de manahirana be zany le toe-javatra ankehitriny zany. De ny tiano tenenina ao anatin'izany de hoe lay vahoaka malagasy zany rehefa dinianao a te hivoatra izy za tsy hiteny hoe te haninona izy na te hininona fa hitanao eny amin'ny fiarahamonina eny zany tena te hivoatra le vahoaka malagasy, te hivoatra, te hiala ao anaty fahantrana izy mba te hiaina toy ny firenena rehetra ny malagasy fa de efa mahamenatra ity anarana omeny zao tontolo zao atsika ity vao miainga de ay ve any amin'le Madagasikara le plus pauvre du monde, ay ve any amin'le Madagasikara tena manitra velona, ay ve any amin'le Madagasikara efa tsy mihinan-kanina ny ankamaroan'ny olona ao ay ve any amin'le Madagasikara anjakan'ny kolikoly, ay ve any amin'le Madagasikara aloha sy tononona tsony fa be loatra ilay anarana omen'ny olona tsika. De manoloana an'izany rehetrarehetra zany de mbola eto ihany ve zany de ho zany foana ve no fiainana zany? Tsy zay le izy fa tonga ity ny kion-dalana tompoko, kion-dalana ity tsika zao tsy 224 tsony na hoe 124, 324 kion-dalana lehibe ho an'ny firenena anovana ny tantara indray a dia ny fisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana. Zay io le kion-dalana, tsy misy kion-dalana fa tsy io aloha raha miresaka hoe demokratia zany no resahana. Ao sasa miteny anitatra hoe anitatra fotoana fiasana sinsisa vahoaka malagasy tsy te halala an'izany aloha fa mifantatra de hoe fa iny izy 7 novambra de fa amin'ny 7 novambra mifankahita fa ny préparation ny fiomanana rehetrarehetra aty melohan'izay ka zao zany le fandehany matoa zany resahantsika matoa ny resahantsika ny fomba fiasa zay tsy mitondra makaiza mihitsy aloha raha zao zany fahitana azy zao tena be deaibe ny zavatra tsy mamely fomba fiteny moa zany be deaibe ny zavatra tsy mamely dia io izy eo fa hitantsika matoa zany resahana zao hoe zavatra tsy mandeha ato fifidianana chef de région tsy atao nefa fifidianana filoha-pireneny ty efa ho avy any matoa zany resahana ahitantsika zany ny fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity ahitantsika le fomba fiasa hoe manahoana de arzay no nytenenina hoe raha ny président Ravalomanana ny teo tsy ohatr' zao mihitsy ty Madagasikara ty indrindra eo amin'ny fomba fiasa indrindra eo amin'ny fomba fiasa hoe misy cyclone ve de hoe de ohatr'zao tsisy mipetrapetraka zany any tsisy mipetrapetraka zany any fa ny zava-dehibe kosa aloha zany amin'izao fotoana zao de efa metonga saina ny malagasy metonga saina izy efa mandinika izy be deaibe ny avolavitra miakatra teto amin'ny miara-manonja teto fa tena efa tonga saina amin'ny malagasy ny tony fandarantony eny tsy manery mihitsy zay nga manery zay tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao tsy fanazavana natao eto de alao ny olona andray tsara sy andinika tsara any amin'ny rehetrarehetra any resaka sosialy resaka toe-karena faible de anyka raha vao mba misy hoe misongadina eo amin'ny resaka fananakira eo amin'ny resaka inity izy ty eo amin'ny resaka fanatanjahantena de miazakazaka daholo indrindrandrindra ny eo amin'le régime ny fitondrana amin'ny ankapobeny miazakazaka miseho
hoe anay zany firenena malagasy zany miraziny mitondra ny faneva Madagasikara zany mba farafaratsy mba hoe ho takona ilay tsy fahombiazana ataona nato fa nga io mety takonany zany tsy mety takonana fahantranan gasy satria baribary ny taremarika tompoko mivoaka etsero ary io tsy taremarika hoe truqué hoe namboamboarina fa taremarika tena hoe miainga amina indisy amina dôna be debe no mipotra eo de tsisy en'zany hoe amboamboarina zany io zay zany nytiatsika ambaraka de hoy isika hoe kiondalana tompoko any fifidianana président ny repoblika efa hitatsika daholo zao amin'ny fiainantsika andavanandro ny fiainana dia ianao zany am'ty ndray mitoraka ity ampiasa ny fahefanao efa nalana taminao ny fahefanao zany fa afahana mifidy chef de région fa tonga de nitendrena vary tendrena ny fahefanam-panatanteraka amin'ny gouvernoura efa nalana taminao olo-pirenena izay hoe le fahefana mifidy chef de région zay fahefana mifidy président ny repoblika aloha tsy sahany io fa ny any amin'ny fahefana hafa any alainy zay ny le izy de mila ihany ko tsika mamaky ny lalam-panorenana vakio le lalam-panorenana vakio tena arak'izay atratra misy de hitanao hoe ay ve tia voasoratra nahoany tiana ohatr'izao tia voasoratra am'izay man tsisy fametsiny hoe manao resabe fotsiny mpanao gazety manao resabe mpanao politika manao resabe ny eo amin'ny tika Madagasikara manao resabe ny eo amin'ny pro Ravalomanana sy ohatran'izany tsisy resabe zany eto fa ny zavatra marina no resahana amintsika indrindra hoe hiatrika zavatra goavana be ny firenena malagasy am'izay le hoe fifidianana président ny repoblika izay dia io zany zao hoe miazakazaka ny tontolo mpampandrosoana i Afrika am'izao fotoana zao tena miazakazaka be akoatra na tany vitsivitsy fa tena firenena maro ty Afrika am'izao fotoana zao nefa tena miezaka arak'izay tratra mihitsy mijery ny fampandrosoana amin'ny firenena ao aminy de io vao nytenena teo misy an'izany hoe marché unique africain de l'électricité marché unique africain de l'électricité zany efa resaka mandeha any zany any Afrika any zany ahoana moa zany hoe tsena iombonana ty Afrika amin'ny resaka herinaratra zany tsena iombonana raha vao resaka iombonan'izay izy de tsenao rery zany no misehatra ao anatiny fa misy firenen-kafa zany misehatra ao anatin'le izy hoe marché unique africain de l'électricité marché zany hoe tsena unique tokana afrikana ty Afrika électricité herinaratra de resaka raha vao miresaka sika hoe marché unique zany de mivelatra be zany mimpanjifa mitombo mimpanjifa ao anatin'le izy de rehefa mitombo mimpanjifa mila vovokaina ny fiatrehana an'izany mila vovokaina fa tsy hoe vao navita zao inona avy moa reny le hoe amin'ny électricité re resaka mégawatt zao vao misy machine kelangreny tonga de fa ino no atao resabe fa nga moramora zany hoe mamatsy herinaratra ny Afrika ray manontolo zany tsy moramora zany mila tena tetika asa goavana be zany mila fahamarinana zany mila fahaizana zany ny atsika eto aiza Madagasikara manoloana an'izany sadeka fotsiny ara de efa fanintsika talohatsika tsy fanina talohatsika nanana amin'ny maizy mihitsy amin'ireny resaka hoe fiarahany reny manana amin'ny maizy tsika komeza sadeka tondray zany zao hoe marché unique africain de l'électricité dinona koa mbola misy an'izany hoe zone de libre échange continentale africaine ngeza be ne zany zone de libre échange continentale africaine Kadhafi mantsy nefa nandrevireveny hoe États-Unis d'Afrique zay zany nefa mba nirevireveny Kadhafi zany tamin'ny fotoanandrony de valizy koa mila mailo satria so de lasa ny sasany koa ny momba atsika so de lasa ny sasany koa zany momba atsika
de mila fisainana daholo zany rehetrarehetra zany fa nytiano tenena aiza ho aiza le vovoka itsika hoe le firenena le mahantra velona eto ambonin'ny tany le Madagasikara le pays le plus pauvre du monde mbola hiatrika ny hoe marché unique africain de l'électricité mbola hiatrika ninona koa zone de libre échange continentale africaine zay da LECAF lavalava izy fa zay mihitsy ahoana ny fomba hiatrehana an'izany nefa firy isan-jatony gasy fotsiny manana électricité dondaina ny olona vary Afrika ary tonga de fanina tsy tafavoakitsika kanefa miainga amin'ny atao anatiny ihany aloha ny zavadrehetra miainga amin'ny atao anatiny ihany tsy mahazo vokatra tsika tsy mafaka manao fampandrosoantsika tsy hidina mihitsy ho vidim-bary io tsy hidina mihitsy ho vidim-panafody io raha tsy marina ny fomba fitantanana zay mila marina tsara ny fomba fitantanana mila manjaka ny fahamarinana atsaina ny lalàna io ane lesona tsy sarotra tsy sarotra io atsaina ny lalàna fototra lalam-panorenana dia atao tsara ihany ko fanaraha-maso na ny contrôle eto amintsika misy ihany ny contrôle fa tsy de makaiza satria tratra an'le tonga de coup de tête be avariananina ary tonga de fanina daholy zay ne le izy dia zay zany no hitondrantsika fanazavana aloha zany tamin'iny indray mitoraka iny teo amin'ny adiny ray teo no namela bealarantsika azy a tia no tenenina de izao zany amindronantsika azy de ny hoe nisy fifidianana tokony natao teto fa tsy natao nisy fifidianana zay tokony nampiasan'le vahoaka olo-pirenena amin'ny fahefany teto fa nesorona tamin'le vahoaka amin'ny fahefany de niny zany fifidianana lehibe amin'ny faritra zay tokony suffrage universel fahefany vahoaka no mifidy ny lehibe amin'ny faritra nefa notsoahana tamin'le vahoaka zay fa lasa notendrena de natao gouvernora de lasa any amin'ny filoham-pirenena ny gouvernora le nitendrena teo manao compte rendu manao tatitra de hoe zay gouvernora tsy mamely de esorina lasa ohatr' zany le izy nefa tsy zany ny voalazan'ny lalam-panorenatra mbola misy commune tsy manana be ny tanàna amin'ny fifidianana ara-dalàna amin'izao fotoa zao fa be ny tanàna efa ladatony eo misy an'izany noho izany hiatrika tsika zany fifidianana filohan'ny repoblika de misaina tsanytsika ampiasaintsika ny fahefadiny vahoaka malagasy de tana misoratra anarana any anaty lisy mpifidianana mpisehatra eto amin'ny miara-manonjy MBS radio Mada Andriamato Ragy miarabana Andriamato Ragy ary tratry ny taona aloha ndao ary zantsisy faly miarabanao namanarina tosanko namana faniry sy ny technicienne rehetra ato amin'ny MBS télévision sy ny radio 95.4 ary ny namana any amin'ny radio Mada anko tsika mpanaraka ny miara-manonjy tatoerana sy ny anivelany ny voalohany tena aloha zany dia manaraka an'izay dia misaotra an'Andriamanitra betabea mbola nomeny tombonandro tsika menakafika ka manatrika an'izao fandarana izao koa dia avy hatrany dia irositsika amin'ny zay efa noanina resaka hoetitsika eto dia misy manatena fa afapotsika toy ny voankazo anala io ka zay mametelina zay mangidy aloha ka dia zay no anomboako azy angamba fa dia avy hatrany moa dia averoko any amin'ny namanarina azahoany tarika ny resaka sy ny dinidinika eto ka dia makasitraka indrindra to eny ary tonga de fiainam-pirenena no resantsika aloha tonga de le rapitso aloha le rapitso leo amin'ny magroa eny tonga de menanao setra rahantsika malala moa fa andro lehibe ho an'ny tiako Madagasikara sy ny mpanaradia ny président Marc Ravalomanana anara-pitso zoma 4 volana febroary taona 3 sy 4 arivo efa mino afa efa vahoamana tolitoly sy efa vononytsika tima sy ny zanak dada rehetra indrindrindra tsika tiako Madagasikara satria ankalaza ny faharoapolo taona isika rapitso anjarany Antananarivo renivohitra rapitso zany hoe ny boriboritany enina na ny distrika enina eto Antananarivo renivohitra koa misy manatena fa vita toekalo ny fandaminana ny toerana angamba ny tsy de anjarako ny tena mbola milaza hoe aiza sy aiza le satria mbola mpikarakarana ny propolitika fa tsy maintsy manaraka ny vaovaotsika raha riva
sy ny fandarana rehetra zay mikasika an'izay ao anatin'ny fandarana ny radio MBS 95.4 sy ny radio Madary ny eto amin'ny télévision MBS. Ny zavatra tiako resahana zany aloha voalohany indrindrany dia satria fety io aman-danonana satria fankalazana ny 20 taona sady fiarabana no taona vaovao dia ao koa ny fanomezana toromarika indrindra toromarika amin'ny resaka fifidianana. Inona zany ny tsara ho resahako eto dia ny faramafisana foana hatrany hatrany atsika vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy indrindra tsika eto Antananarivo renivohitra moa zany ny tena tiako atongavana amin'ilay antso sy fanetanana. Aoko isika mbola mitoy hatramin'ny faravolaana me dia ny fandehanana any amin'ny fokotany, fijerevana ny anaranao, fijerevana ny listra fantôme, ny jerevana rehetra zay pisopitsondrehetra ao anatin'io lisy mpifidianana io satria mizavatra tsy de mety loatra any ambadibadika any. Dia mila itsika indrindrandrindra itsika tiako Madagasikara, itsika prora valimanana, itsika ao anatin'ny fanoerana ny RMDM eto Antananarivo renivohitra sy manerana ny nosy, anjaratsika manara-maso an'izay lisy mpifidianana izay. Tsy matahotra mihitsy ary tsy menatra mijery ny lista, io lista matsy raha ny tena izy raha tokony lalànany raha mifipetra tokony dia tokony afiseny ny fokotany izy io. Dia eo tsika mahita hoe ao ve ny anarako, izy ty olony ty, olona telo zao anatin'ny tokantrano anankiray fa roa ihany ny lista ato, misy mpanofatrano zay, misy folo zay 5 ambany am'rihana ambony 5 am'rihana ambany, maonao ny am'rihana ambony atao 3 fotsiny voasoratra ao. Dia anjaratsika zany nijery zay, manamarina zay fa tsy hoe mipetrapetraka fotsiny tsika io fifidianana io zany raha misy olona titsika ho averina na ho apetraka hitondra ny firenena tsy vitany fotsiny ararizato ampandriny io fa tsy maintsy mijery tsika hoe ao ve ny anarana, fianakaviako, ny vady aman-janako, ny raiko, ny remibeako, ny dadabeako sy ny zanako sy ny sisa rehetra. Dia zay ny mahatonga an'ilay fifidianana ho ara-dalàna. Moramora kokoa atsika ny manara-maso ny fifidianana, moramora atsika manara-maso ny ao anatin'ny brom-pifidianana. Afaka milatsaka tsika amin'izay délégué na solotenan'ilay candidat, afaka miditsika ao anatin'ny brom-pifidianana, ao anatin'ny brom-pifidianana zay mandritra ny fotoam-pifidianana iny. Zay angamba ny tena mazava tsy angamba fa zay ny tena mazava-dehibe an'io fanara-maso lisy fifidianana io. Milohan'ny ano izantsika raha Andriamantoraki aloha asaina alefan'ny teknisiana reo le spoty satria iny mila verimberina iny amin'le fotoan-dehibe zany na ny rapitso na ny amin'ny sabotsy ary Tanjombato-ria dia aloha raha antsika le spoty dia tohizantsika indray ny resaka. Ny atoko tsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia manasa ny mpikambana, mpiaradia, mpanohana ary ireo maniry tehiditra amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy ny magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ramaraina. Izy ny fanompoam-pivavahana, fety samihafa, sakafo ny tampihavanana. Ho fandaminana dia manantona ny tompona andraikitry ny 5 isa-pokotany, samy mitondra fitaovam-pihinanana, sahy, mijoro, mitsangana. Tsika Madagasikara Atsimdrano. Fiarabanana tratra ny taona ho an'ny Tima Atsimdrano miaraka amin'ny filomarika ravalimanana. Anasanantsika mpikatroka sy mpiaradia rehetra eto amin'ny distrika na Atsimdrano. Sabotsy 20 febroary 2024 ao amin'ny Magro Tanjombato manomboka amin'ny 7 ramaraina ny fotoana kitongava maro. Eny ary toy ihany ny resantsika miaraka amin'ny Raky ao anatin'ny fiainam-pirenena daholo moa zany rehetrarehetra tonga dia omeko anao ny sehatra, tonga dia mitohy aty amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ny momba ny tsy fandriam-pahalemana moa zany dia tena mampalahelo mihitsy ny zavatra misy eto amintsika zao, na ny ivelana Antananarivo renivohitra na ivelan'ny faritra Analamanga na eto amin'ny faritra Analamanga. Tena tsy mandry tsy lavoloa ny vahoaka noho n'ilay fahasaranana ve, noho n'ilay atim-piainana ve, noho n'ilay zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina ve no mahatonga an'ilay satria raha nanaraka vaovaoantsika tany amin'ny Tambazotra dia ray mpianakaviana mamono ny vadiny ny afomandriny amin'ny zavatra tsy de mety loatra,
maty le ramatoa, io ramatoa dia sasy famany amin'ny toerana misy azy, maty le ramatoa noho ny atsaina angambany, na noho ny lonolony eo amin'ny tokantrano, na lonolony eo amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Ohatra ray koa amin'izany dia mitombo ny fangalaran-jasa. Raha tsika malala tsara fa nisy vaovao mivoaka vo tamin'ity herinandro ty ihany koa, tovolahy kely 10 taona hita tao anaty rano nifatotra, zany hoe nisy namatotra zany, de dikan'izay zany nisy namono io zanak'olona io. Zany rehetrarehetra zany a de endriky ny tsy fandripahalemana, endriky ny gabraraka eo amin'ny fiarahamonina. Raha tsika malala koa ny mivakitrano etseroa, tena mahatsiravina mihitsy a ny zavatra misy ato amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka eto a de mitodika satria resaka tsy fandripahalemana le izy, mitodika eo amin'ny mpitandro filaminana, ny polisy na ny zandario, ampanajana re tompoko no mba hiangavinanareo fa zavarina amin'ny zavatra tsy tokony andraisanareo andraikitsy nareo, fa ny fandripahalemana nijerevo akaiky, enjery reny olona manao ratsy reny, ataovy maty paika tsy hoe sanatry vava tsy mahay akory nareo, fa zay ao anatin'ny fiarahamonina, miala vainy amin'ny fiarahamonina izahay a, ianareo koa miala vainy amin'ny fiarahamonina, de tokony isy a fandrindrana mihitsy a ho apetraky nareo a amin'ity tsy fandripahalemana ity, satria manara-po ohatra ny banga amin'ny alina, ny jola, ny mpamon'olona, ny mpanao alabotry. Zao nisy namana nidina tany Antsirabe izy a, hijery ny volony fa tapitra ringana mihitsy ny volony any tamboly tratrany alabotry. Ohatran'izany manga, paiso, sinsisa, dia menimenina aloha de manao antsoavy izy any amin'ny mpitandro filaminana any vakana karatra. Zay zany zavatra tiako tenenina momba ny tsy fandripahalemana, dia amaranako ny amin'ny resaka tsy fandripahalemana de zao, itsika koa aza de makafana n'olon ratsy, batandremy tsara rehefa mandeha ny andalanatsika io findaitsika io zavatra anaovantsika ny akototritsika io, fa tsy mamenatra ary tsy matahotra mihitsy ny jola zao. Ny zavatra tahorako zany rehefa kelikely namanarina de ity, sanatry mivavaladiny lela ve iverina ny zavatra nisy teto Tananarivo ny resahako a, tamin'ny taona 2027, 2027, metsena eny Analakely ny ray mpianakaviana, metsena eny Analakely ny mpietsena, tsy anazy io entana io fa tonga de antsy lava reny mirangaranga ny jola sy mpanentaka andro atoandro be nanahary. Ka sanatry mivava ve, satria na ny antony le fiainana efa misarotra de misarotra, ny vidim-piainana miakatra, ny fahefana mividy nefany a milatsaka de milatsaka. Ka zany akory tsy mampirisika ny olona anao ratsy, fa kosa mampisaina ny olona ihany koa zany a, mampisaina ny rehetrarehetra zany a, fa tsy mifanaovana ratsy akory, tsy mifamonoan'olona akory na fangalarana na ampivoatra ny fiainanao, fa ahitanao loza zany a amin'ny fotoana tsy ampozinao. Zay ngamba momba ny tsy fandripahalemana zay a, fa hitsy ngamba tsika namanarina ao amin'ny resaka politika. Tonga de rehefa soatra, tonga de dia ny asiko resaka ty ny tena mahavalanina amin'izao fotoana zao. Manao hetsika ny atoko politika hafa, tsy voasakana, tsy voaelingelina, tsy voarara amin'ny toerana zay tiany anaovana hetsika politika, fa manaonao kosa ny pomba ny président Marc Ravalomanana, ny miaradia amin'ny Tiko Madagasikara, ny mpikambanao anatin'ny Tiko Madagasikara, ny mpikambanao anatin'ny RMDM, ny olona rehetra za miaradia amin'ny président Marc Ravalomanana ka anao hetsika de voasakatsakana, rarana, bahanana ny arabe, sakanana ny terrain tsy azo idirana. Ohatra tamin'izany satria tena tamin'ny lahady teny talata maty, dia tsy menatra tsy tahotra akory a mpitandro filaminana manakana n'ilay toerana zay anaovana ny hetsika, satria hoe ho avy eo a ny président Marc Ravalomanana, ho avy eo ny bureau politique ny Tiko Madagasikara. Aminay zany a de setrasetra, aminay zany a de tsy fahazakana demokrasia, ka aokare tsy ho atao ohatran'izay le izy a, fa ataovy mitovy a ny zavatra hitondrana ny atoko politika rehetra eto Madagasikara. Ho avy zao ny propagandy, ho avy ny fividianana de ho avy ny propagandy, de sanatriavina ve misy atoko politika tsy avela anao propagandy, misy atoko politika na fikambanana politika avela malalaka andrainy tsara amin'ny propagandy. Ka zay zavatra zay tena tsy mety
manao mizanatsindranila ny mpitondra fanjakana koa raha-pito zao misy manateny izahay fa eritreritra tsara amin'ny préfecture na préfet de police eto Antananarivo renivohitra anome malalaka ny toerana zay nangatahanay a anaovana an'ilay hetsika raha-pitso zoma toerana privé io raha-pitso privé toerana privé amin'ny préfet de police ka tiako tenenina zany hoe aoka mba amela lalana ny atoko tiako Madagasikara raha-pitso miangavy amma tiako Madagasikara ny tenanay a dia mba alalaka tsara ny fotoana raha-pitso a sy ny toerana raha-pitso tsy engelelina sanatry mivava hoe hosakanany amin'ny toerana zay anaovana ny hetsika ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara ohatran'izay koa ny any Atsimon-drano izy koa ny any Atsimon-drano amin'ny sabotsy satria nitovy ihany reo fa ny toerana fotsiny samy hafa samy fankalazana ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara zay hotarihan'ny président Marc Ravalomanana sy ny bureau politika miaraka aminy sady fiarabana no ny taona 3 sy 4 arivo sady eo koa ny fiarabana no ny taona vaovao 3 sy 4 arivo isy fitoam-pivavahana io de misy kabary isan-karazany a de misy moa fiaraha-mifaly a arakarak' izay fandaminana ny mpitarika anazy eo koa dia mivonona isika aza matahorytsika sahitsika mijorontsika fa fotoanany zao aoka tsika tsy embotra mihitsy a amin'ny zavatra ohatran'izay ka itoerana io zany dia asa tao hoe tia avela tia tsy avela ny kianjan'ny finoana aobererika dia an'olo tokana io privé zany io fa tsy hoe eny Ambozatovo na hoe ery amin'ny kianjan'ny telom-bofolo ery amin'ny parviny lapan'ny tanàna fa toerana privé io misy tompony io rehefa mamea lalana ny tompony de tsy tokony anakana mihitsy a ny amin'ny préfecture de police ny fitandroana ny filaminana sy ny fandaminana efa zatra n'io zay a fa zay ao anatin'ny tiako Madagasikara de efa voalaminay ary vao fipetrapetraka tsara ny fandaminana ny olona miara-dia amin'ny président Marc Ravalomanana koa de olo-kendry olona tia filaminana olona tia fandaminana ary manaja ny fipetra rehetra zay apetraka zay ngamba ny zavatra anankiray ny fanehoan-kevitra ny liberté d'expression ny liberté azaotsika hoe ny individuel ny olo tokona tsiraray dia io koa zany tokony mbola hojerevana tokony vahan'ny fitondrana am'izao fotoana zao io fa tsy zay rehetra manao hevitra akory na zay rehetra ataotsika hoe miteny sy milaza ny zatra tsy mety ny mpanohitra ke zay le izy ny mpanohitra sy ny olona mahita ny zatra tsy mety ataon'ny fanjakana de zay ny anjarany zay manitsy ny mpitondra izy manitsy a ny zay tompona andraikitra tsy mety manao ny tsy mety izy a mba hanitsiny zay ty zay fa tsy sanatria kory hoe manao fanakianana be mpitolo fotsiny fa mbola fitiavan'ny olona anareo zany fa rehefa kosa moa mafilo ozy ny fitenenana na hoe zay zao mitondra araky ny fitenenareo de anjaranareo zay fa ny fitondrana tsy natao hitondra mandrak'izay amin'ny fitondrana ho avy ny fividianana de anjara ny vahoaka nametraka ny olona zay tiany hitondreo a satria le olona am'izao efa mangirifiry efa tena mijaly ny vahoaka malagasy efa tsy hita amin'ny vahoaka malagasy itsony a ny zavatra atao teneniko zao hoe zany ariary zato zany a tsy mas anamalao tsony am'izao fotoa zao grave nke zany tena fahorinana nke zany vola madinika tsy hita tsony ariary zato zany efa tsy azahoanao anamalao tsony ny tongolo anao zao fa ronjatony anankiray lehilehibebe reny izy am'izany zany mitondra metsena anao 10 arivo efa tsy mahazo nina tsony ka zay ngamba ny zavatra ataoko hoe mba netiko androany a fa tsy de lavaboatra fa mialatsy moa fa nisy fahatarana fa de raha malala ny fotoana fa misaotra betsaka ny MBS ny fandarana miara-manonja ataoko angamba fa teny zavatra zay ny lazaiko teto a dia toy ny voankazo-anala araky ny teniko tamin'ny voalohany a de zay mamy moa atelina zay mangidy sy ratsy a de aloha de samy mandray an'izay tandrifiny avy any tsiraray ka zay ngamba ny zavatra tiako amaranana ny fotoana namanarina misaotra betsaka iny ary de isaorana ragi zany mitondra an'izay fanazavana sy fanahitana an'izay izy moa fa mpiakatra matetitety eo ty any arakaraky ny fandaram-potoana ihany ko io fa de araka ny nambara teo hoe ambava homana ampo mieritreritra antsika menakavy zany iny ary mialohan'ny
anoizantsika ny fandarana efa volombonao ihany keo namana fanira zava-manantany ndao alefatsika indray le sport aloha izylay filazanany amin'ilay fotoana rahampitso dia eo ihany keo ny fotoana amin'ny sabotsy ngatatsika aminamana teknisiana vitsy zay dia toizantsika ny miara-manonja ny atokontsika madagasikara eto an-tananarivo renivohitra dia manasa ny mpikambana mpiaradia mpanohana ary ireo maniry tehiditra eo amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy ny magrobeoririky manomboka amin'ny 7 ramaraina izy ny fanimpom-pivavahana fety samihafa sakafo ny tampihavanana ho fandaminana dia manantona ny tompona andraikitry ny dininy isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijoro mitsangana tsika madagasikara atsimdrano fiarabanana tratrany taona ho an'ny tima atsimdrano miaraka amin'ny filomarika rahavalomanana anasanantsika pikatroka sy mpiaradi rehetra eto amin'ny distrika na atsimdrano sabotsy 20 febroary 2024 ao amin'ny magro tanjombato manomboka amin'ny 7 ramaraina ny fotoana kitongava maro inary tompolasy tompoavy araky ny nambara teo mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja mbs raha mateo matin resaka raharam-pirenena resaka fifidianana resaka fiainana resaka sosialy resaka toekarena resaka diplomasie resaka fifandraisana amin'ny any velany tsy mandeha am'izay loniny aloha amin'ny akapobe ny zava-misy eto amin'ny firenena aloha zany raha zay fanazavana rehetrarehetra zay ny teneny raha giteo hoe misy vonoolona misy alatra sy ny sisa eto Antananarivo zany fa ny faritra rehetrarehetrany de mikaikaika le vahoaka malagasy tsy atanana tsy atsaha fa de mikaikaka de zay no tiano tenenina hoe raha mikaikaiky ohatr'izay ary inona no atao inona ny fanapa-kevitra raisina manoloana ny retikolonga tsy maintsy beazan'ireo tsy maintsy tezain'ireo tsy maintsy mekan'ireo manoloana ny fananana de ohatr'izao foana ave zany ty zavatra ty fiainany ty tsy zay le izy fa kiondalana amin'ny 6 novambra tao-pifidianana ny 2024 dia mila ampiasaina zany ny fahefany ny tsirairay fahefany amin'ny resaka fifidianana izay fa mialohan'izany aloha soratiny anarana any anatin'ny lisy-pifidianana zay le izy zay afahanao zany mampiasa n'lay fahefanao fa tsy sandohan'ny olona be de be mpisantoka eto be de be mpangalatra le alatra zany misy mivantana misy akolaka io ny alatra io tsy hoe le vakotrano ihany fa ny fifidianana koa tompoko de misy alatra any ary rehefa mangalatra zany de fatatsika tsara ny mpanao fraude rehefa ny ampianarana miafina izy tsy hita be eo izy fa miafina fefa ataony am'izay fahaizana azy ihany misy ny tratra misy ny tsy tratra ka mba ialana am'izany de mila fahamailona sy fandraisana ndraikitra miraba namana fanira zava-manantany ndao aryzatsisy iny ary miraba ny rina de misaotra ny ragity eo de miraba ny faly sy ionja ao ambadika ao mandrafitra ny lafin'ny teknika ny namantsika rehetra zay mapita ny vaovao zany am'izao maraina izao de taky zany iny keo miraba namana any amin'ny radio mada de miraba ny mpanaraka atsika ny fandarina eto ateorina sy any ampitan-dranomasina indrindrandrindra ianareo any ampitan-dranomasina any zay marobe tokoa no mifampiresaka aminay de manao ny araba atsika menakavy ny any Brestany ny any Cassan ny any Montpellier Marseille ny any La Réunion ny any Maurice ny anyreo firenena arabo zay misy malagasy marobe miasa kanefa sady miasa de miaino atsika de arabaina avokoa nareo any am'izany toerana rehetrarehetra izany na izanaiza zany de tondrana zay teny araba izany mba hahafahatsika zany mandray ty fandaratsika ity satria ny fandarina no andratovantsika samihafa reo vaovao sy ny tsara ho fantatra zany makasika ny fiainany firenena eny ary fa taky zany any keo no iarabako ny namana ny sambava
misy mifampiresaka ao zany de mifampita ny vaovao maro samihafa sambava malahelo ary tahaka ny alahelo rehetra moa any amin'ny faritra zay misy manerina Madagasikara dia mitondra ny alahelo satria tena lasa tsinitsinina lasa tena hoe potika ny fiainan'ny vahoaka malagasy any sambava any eo amin'ny resaka lavany satria dia vidy tsy ara-dalàna ny vidin'ny lavany am'izao fotoana izao ary tsy mahaleo sara ny vidiny ny lavany maintso 1 kilao zay vao mame lavany efa voaomana maina 1 kilao ndasy hoe ny lavany maintso 5 kilao mialatsy indrindra no manome lavanila maina 1 kilao zany kanefa rehefa enona amin'ny vidiny zay eny amin'ny fandrarana lavanila zany eto atoerana ny vidin'ny lavanila maina 1 kilao dia tsy mahaleo sara ny vidiny amina lavanila maintso 5 kilao mba azona le 1 kilao maina hoy isika de menimenina zany satria hatram'izao resaka fotsiny mibobaka tsy mbola voavatanteraka ty olany lavany eto Madagasikara ty de mampiakapeo izy ireo zany aize inona ny zavatra tena amahana ty olana ity fa le fivoriana teny avoloha le fivoriana teny amin'ny ministère mivarotra tsy nava ninina akory ny tena mampalahelo le trangan-javatra fa nazana zany de hoe efa tonga sainy zay aty zoko faniry ary efa marobe no mifampiresaka marobe ihany koa no maka fanapahan-kevitra ny amin'ny fividianana ho avy eo fa tena tsisy hevitra ty fa tena zava-dehibe no ahafahana manakisaka an'ireto olo reto ary fantatray ny ray aman-dreny izay atonona sy mety amin'ity fireneny ity de arabaina ny fahatongavan-tsaintsika any amin'ny faritry sava rehetrarehetra any de ny angatahana fotsiny aoka tsy ho voarebireby ny spectacle tsy voarebireby ny famonoana omby isika tsy voarebireby ny amin'ny hoe fizarana n'lay kit scolaire na kit solaire aoka tsy voarebireby n'lay hoe anaovana kely am'tony resaka ricantonné na salamzany itony fa tena mba hijoro am'izay fotikevitra zay hoe tena nanimba ny fiainana le zavatra natao de mba hijoroana le izy satria ndraindray koa manko le endrika fandrebirebe ny lafiny zavatra tahaka ireny zany zay miafina ao ambadiky n'le hoe fanohanana ara-tsosialy no androkondrokina n'lay sain'le vahoaka ao anatin'le hoe ararotina le faharerahany ararotina le fahantrany ka mino fa ny resaka zay fampizarana marobe satria marobe ianareo no miresaka amiko any avaratra zany hoe dia nasava analanjorofo indrindrandrindra tia Marantsitra mananara aty Fianarivantsinana Sainte Marie Vavatena Sonerany Vongo de azotsika onindra tsara le hoe onindra zany manko de hoe fahatongavan-tsaina malaky onindra tsika zany manoloana ny zava-misy zay iainantsika ka ianareo moa nafanafona metraka an'ity fitondrany ity sava analanjorofo atsimo andrefana de efa tonga sainareo am'izao fotoana zao de arabaina tompoko satria dia tsy niandry any amin'ny vanim-potoana ny fividianana nareo vao tonga saina fa mialoha amin'ny fividianana herintaona latsaka kely mialoha amin'ny fividianana dia manana zay fahatongavan-tsaina zay de ny anay moa tsotra foana ny amin'ny hoe iombonana ny tolona noho izany dingana voalohany aloha de fahaizantsika mampiasa ny zotsika ka anantona ny brao pokotany de hanoratra ny anarantsika aloha zany voalohany indrindra ary takio mihitsy le rosia zany ahafahana maramarina fa voasoratra ao anatin'zay lisy mpividianan'zay rehefa zay de mbola omenantsika indray ny toromarika manaraka zany satria mbola tsy tonga am'izay moatsika fa hoe midira aloha ao anatin'zay lisy mpividianan'zay mba tsy ho ampiasain'ny olona amin'ny lafin-javatra hafa io lisy mpividian'io fa itsika no ampiasa azy ho amin'ny tombontsoa sy zo zay ampisitrahany lalàna antsika tsirairay avy zany rehefa avy eo tsika mbola hiadevitra hafa satria mbola ho zaraina amintsika foana ny toromarika eny andalany adevitra rehetrarehetra eny fa ety ampiandohana aloha zany de hoe rehefa mahatsapatena leo satria zay foana ny zavatra resantsika tena leo tofoka tanteraka ary tena victime nataonyity fitondram-panjakany ity manomboka ny filohan'ny repoblika zay tena hoe nampanantena tsy nisy ary namotika ny fiarikarenareo de fantatsika ny tokony ataontsika rehefa tonga vanandrom-pividianana tsy ametraka ny safidy amin'ny olona nitondra fahampitehana fa fantatsika ny hoe makaiza ny safidy ho resahany zany hoy rehefa tonga ny fotoana fa efa vonina nge ny ray aman-dreny am'zany fa nidingana voalohany aloha zany mba hahafahanao tena mandray anjara ary tena ozy izy ianao hoe aka ny safidiko am'izay fa tsy safidy sandaina lamba hoanina sandaina polo na t-shirt dia dikan'izay dia ao anatin'ny lisy mpividiana zany tsy mitsahatra zay mamerimberina zany satria zay mahafantatra fa misy adidy lehibe eo atanantsika tsy maintsy ampiasaintsika
zay ny amin'iny fa ny vaovao tao anatin'ny 4 ora moa zany vao mialy eto am'ty toeran'ity de maro ny vaovao ay saika diniko ny any Vatomandry de manao kopakopa-tany na ny any Vatomandry satria maheno atsika ny any Vatomandry marobe miaino atsika am'izao fotoan'izao naiza tsy voafaritsika tsony fa manerina Madagasikara de arabaina zany fa reo moa zany mba tena nangataka spesial mihitsy zareo de ho an'ny any Vatomandry namana mahafinaritra be zay ny antso ianao omaly arivo iny de mbola toizantsika foana zany ny fifampiresana fa de anovana kokoa ianareo any Vatomandry any ny ao a Brickaville ao tsy adinoko satria fanakaiky any moa zany Vatomandry sy Brickaville misy vaovao tena manahirana ary mampavesatra ny foko misy mitantaran'ity vaovao anankiray ity fa nefa tsy maintsy ho tantaraiko ny antony mahatonga iteny an'izay de hoe tsy maintsy soroana ny lafin-javatra ohatran'izay satria tsika rehetra dia samy mananjanaka ary ny asarobidin'ny zanaka dia zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny na zanaka lahy io na zanaka vavy indrindrandrindra moa zany hoe zanaka vavy zany de sarobidy atsika zany ny vaovao zay miparitaka manko de misy in'izay fahampotehana zanaka vavy izay tany Toliara-tany nitrangan'le izy ary rehefa miena n'le trangan-javatra de tena malahelo mavesatra mihitsy ny fo anatin'le izy hoe de zany ve sisa ny efarany le tanora malagasy zany ve sisa ny efarany le firenena am'izao fotoan'izao de tena malahelo izy satria za hitantaran'le izy ara tena mavesatra teo ampandrenisana n'le vaovao de tena mavesatra mihitsy amaha-olombelona ny tena le izy misy zavatra tsy zaka foana eo amin'ny fiainana zany rehefa mikitika ny zoniny tsirairay rehefa manohitohina ny zoniny tsirairay indrindra hoe mitarika amina fahampotehana zany de tena mavesatra le izy satria tovavy kely 13 taona zany tany Toliara-tany no nisy nanolana de tovolahy 7 no nanolana azy ka tao anatin'izay fanoloana zay teo amin'ny tantara ray volana lasa teo eo zay no nitrangany zany de nalainy reto tovolahy 7 reto zany le tovavy kely 13 taona de rehefa nalaindrareo de nientiny tamina trano anankiray de rehefa tonga tamina trano anankiray raha ny fitantaran'ny fianakaviana zany de tao no nanaparan'izy ireo ny filandratsiny zany mazava ho azy moa zany ny fatoran'izy ireo ny tanany sy ny tongon'ilay tovavy de nomeny zava-mahadomelona lay tovavy ary nanambarany aminy hoe rehefa jiro maintso ny io de miomana aloha de rehefa jiro mena de miala ny akanjonao zany de mampalahelo anatin'izany tranga rehetrarehetra izany tovavy 13 taona de nasain'izy ireo zany tena mialatsiny am'ty fomba fiteny ity satria azoko resahany zay de aminy hoe nasain'izy ireo susy an'ilay tovolahy zay miisa 7 zany lay tovavy kely 13 taona de rehefa vitsy zany rehetrarehetra zany dia ny fandimbiasan'izy enina am'y rahalahandray le tovavy tena fandimbiasany ary rehefa natsiaro reraka lay tovavy zany sady nytomany tena reraka de ozy le tovolahy fampito iny de za zany ahoana za zany tsy manao de tsy manaiky an'zany de nitirainy ny sisin'ny anazy tao ndray lay tovavy zany tena reraka tanteraka le tovavy nidrogena le tovavy de ny tsirairay manao an'lay tovavy dia misy makasary misy mifilme de alefa amina vazaha any ampitan-dranomasina ny varotana zany le vidéo de niely tamina tambajotra sosialy raha fanazavany ny fianakaviana izay tantara izay tena mampalahelo tena mafy be ary amy toeran'ny ray aman-dreny na am'le toeran'lay tovavy ary de tena mavesatra be mihitsy no mieritreritra an'izay nampiororona le tovavy rehefa nampidina tamin'ny 3 maraina sady sahirana mandeha no andro mangatsika nampiororona hoe raha mitantaran'izao amin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreninao ianao de ho tapahnay lohanao dia nitairiziny le tovavy tao ny fahavoazany zany fa tsy maintsy mivoaka ihany le izy satria sy mba tanteraka zany naratra lay fivavian'lay tovavy kely 13 taona ary misy maloto mivoaka amin'ny fivaviany zany zavatra nitranga tany Toliara zany resako amintsika zany de tsy maintsy zany nentina teny anivon'ny mpitsabo de niditra hôpitaly lay tovavy raha ny vaovao fantatra de efa voasambotra ny enina am'ireo misy tafaporitsaka zany amin'izy 7 mirahalahy raha ny vaovao tena mandona satria ray aman-dreny manoloana an'izany tena hoy sika hoe mba tsy rary ny lafin-javatra ohatran'izany satria mipetraka am'le toeran'lay ray aman-dreny am'zany
lafinjavatra zany ary mipetraka am'le toeran'lay zazavavy hoe zany ny fijaliana sy ororony ainany nandritry ny fotoana zay nanaovana fampahorina ny fandimbiasana azy nomena zava-madomelona taizany nahitan'ireo tanora reo a zava-madomelona ary maninona ny tonga an'zany de vokatry ny tsy fisina azy zany a de mivalotra sary mamoa fady amina vahiny any ivelany vokatry ny tsy fisina azy de voatery midoroka zava-madomelona vokatry ny tsy fisina azy de voatery mananao foana de mamotika ampiray tandrazana akizy mbola manta ny zany 3 taona zany tena mbola manta fivavina manta no ifandimbiasana lehilahy enina mba heritreretrika an'zany zavatra mitranga mahazo an'le piray tandrazana amitsika de fantatra le fitondram-panjakana ve hoe zany sisa le mahazo an'le firenentsika am'izao fotoan'zao quand même mba ampidinionareo mba mipetraranganareo ray aman-dreny mba hapetrao amy toeranareo hoe zao sisa le firenena ampirorona hoe tapahanay ny lohanao ay ty tapahana lotoy zany a efa zavatra efa azon'retolo reto atao mandehandeha any tsika vao nandefa sary teto tamin'ny fiandohan'ny herinandro eo ohatran'zao ny herisetra mahazo malagasy piray tandrazana amitsika mpianaka tany sakara ny tapahana ny lohany de ampirorona de matahotra tapato ohatry manapaka lohana koa ve manapaka an'le lohana ko an'le malagasy de aiza le fanjakana am'izany fotoana zany le présence de l'état resahanareo fa misy foana présence de l'état fa ay zany présence de l'état amin'ny ataonareo de mandefa zandary manoloana ny trano filomarikaravalmanina présence de l'état ataonareo de mandefa zandary misakana nietsiky ny tima tahaka an'izay nitranga teny talata maty de mandeha mampioro retsero am'izay mety hoetsika ataony antokotiko Madagasikara ny faritra rehetrarehetrany zany présence de l'état ataonareo akoatriny hoe mandany volam-panjakana nareo miantso artista manao ereoera ny fitokanan-javatra tsy makaiza akory de avy eo mirodana na de mbola sy tokanina ary reny zavatra reny reny fotodravitrasy reny akoatry ny fandaniam-bola be hitomana délégation de vola tokony hanaovanjavatra fanaovana création d'emploi satria fampanantenana andre matoy andrajoelona tamin'ny fotoanany propagande hoe amiasa ho an'ny tanora antoliara zao tsy miasa le tanora antoliara de mifoka zava-madomelona manao fanolanana manao sélection partout tena mahasositra mieritreritra an'le izy satria tena voatoana ho a zahako teo ampandrenesana an'le vavao tena tsy fantako hoe ahoana ny tena ndraindray tena etriny tsy tafapetraka amin'ny tany raha ohatra ka olona tsy miraraha zany de io zay hoe tena fa tsy olombelona zany fa eto Madagasikara ve de mandeha eny amin'ny sehatra rehetrarehetra iny vao olana ndray zaza 1 taona zaza 5 taona 20 taona 1 taona aiza le sécurité an'lay zaza malagasy am'izao fotoana zao aiza le sécurité an'le zaza malagasy quand même c'est trop tena trop le izy fa atianareo mbola lozanareo miady fahefana ianareo be galona ianina ny tolona ianina tsy ny tolona ianina ny anatra ianina tsy ny anatra ianina ndraka zao ny tetikadiny eo ambady zany zavatra rehetrarehetra zany de isan'andro misy skandala foana misy famohan-javatra foana ady fahefana ady vola ady voninahitra ny zavatra ataonareo zany le mahazo an'le piray tandrazana tena trop tena trop tena trop aiza zany atao anatin'ity lalam-panorenany ity aiza zany mba tokony hoe mba ho arovana le olona mazava be ny ataony andiny fa 3 lalam-panorenana ny olona tsirairay de iantohana amin'ny fahazona amin'ny tsy fahazona manao ankerina na herisetra amin'ny tenany amin'ny fonenany ny amin'ny tsy ambaratelo ny fifandraisana misy lalàna ne zany e arovany lalàna ny zon'ny olona rehetra hiaina arovany lalàna ny zon'ny olona rehetra hiaina ao anatin'ny artikla 8 zany 15 za isaky ny eto amin'ny fandarina mitondra nyity boky ny lalam-panorenanyity foana satria tsika zay ma hoe olo-pirenenantsika everina fa olona tandalantsika de aiza zao le olona hoe arovany lalàna ny zon'ny olona rehetra hiaina tsy miaina araka ny atsakany sanday fa ngele vaoka malagasy e de sady efa olana ve de ampinonononao ve ny fahadiovana tsy ara-dalàna ntsony tsy ny fahasalaman'le olona de varotanao mandehandeha miparitaka any ampitan-dranomasina sy eto amin'ny tambajotra sosialy ny sarin'le ankizy de mbola anaovanao menace de mort hoe tapahanay ny lohanao mba tsy rariny le izy hoa tena misy zavatra tena hoe zany vena masisa le firenena
tena zany ve de nareo mpitondra fanjakanao ve de tranquille izy nareo hoe tena mety de le premier ministre ve mbola midongo sezy io ianao miteny hoe 80% ny asa travaux réalisés de mino ve anao fa tena ao anatin'ny 80% zao insécurité mahazo amin'ny firenena tsy tanono eto Madagasikara zao ao anatin'le 20 isan-jato ve zao ve nytenenao fa 20 isan-jato lay fandrosony ny asa ho an'ny eto Madagasikara e nao mba tsy mety le izy mba tsy rariny le izy e tsy mety zany zavatra zany ny antony mahatonga anahy tena ho za hoe tsy maintsy resahany tiana na tsy tiana fa misy zavatra tena mamono manimba ary tena mamotika an'le firenena raha ohatra tsika tsy hijoro de n'izao ahoana nataontsika ho an'ity firenena ity mety hopainareo zay miteny lava isan'andro eto mety lazainareo hoe tsisy atao kely asy zay fa zao zay mametraka mandraka riva foana ny amin'ny hoe adidy ty e zosy andraiky ty tsy avelanay fotsiny tsotro zao ty ipetraka eto ty Madagasikara ty de hoe hanao zay tianareo ataonareo zay ny antony ijoroanay mety marary le izy mafy le izy fa zao miara-metana ny rehetra tena mafy tena zamy tena mitsika anjany tsy zakako le izy tsy zakako parce que za zany tena farany ty reo malagasy belelo kely mavranjo kely reo ny anany sakaizako isan'andro reo rovo-damba kely reo tsisy piary reo ny anany fiainako reo ny anany ny olona akaiky satria reo mpiray tandrazanampo za tsy manana heritreritra tompoko hiala n'ty Madagasikara ty mihitsiny na fatako menasy ataonareo isan'andro any amin'ny MP-ako antaroby mivatan'zany hitanay misy an'lahy fantatray momba n'lahy rehetrarehetra fa moi je m'en fous tsy rarahako zany parce que za miaina manao marina eto amin'ty Madagasikara ty zany mbola hijoroanay foana anaovanay an'izao tolony zao tsy rarahako za de efa teneniko anareo papiororo isan'andro io zany manompa zany mandefa MP ampiko zany tratranareo hatramin'ny numéro telefonako hitanareo ny ray hitanareo ny numéro fanotelony fandroany tsy problème ampiko zany fa tsy mampiemitray isan'andro eto zany satria ohatran'izany le fahavoazan'le fireneko za tsy maneritreritra hitsoka n'ty Madagasikara ty mihitsiny eto ny ray aman-dreniko eto ny razambeko eto ny fianakaviko eto foana ako mandrakizay atsara n'ty Madagasikara ty kinona andeha hitsoahako raha tsy hiteny zany zay de iza niaro an'ireo belelo kely sy mavranjo reo iza miaro an'ireo vakivaky tongotra reo iza miaro an'ireo mepafefaka tanana kely reo iza miaro an'ireo tsy mihinan-kanina reo iza miaro an'ireo olona badonareo ampahatrainareo isan'andro reo tsy maintsy miteny zay misy be da be le fampiororona fa tsy mbola nitaraina ako fa androany malahelo am'le zavatra mitranga hoe zao sisany efa rany le firenena te heritreritra hoe tsy fidiny am'ireny tanora reny manao ohatran'izany fa te heritreritra ihany koa hoe efa tena vokatry le fahantrana rehefa ny fahantrana be loatra de ny saina ny simba fahantrana mahatonga ny fahasimbana ratsaina ahoana ny eritreretanao an'izany hoe zazavavy 13 taona manta ny fivaviny ifandimbiasana lehilahy enina manomboka any vavatra hatrany amin'ny mahavehivavy azy voakitika daholo momba azy rehetrarehetra mbola potehana momba azy aparitaka ny sariny avy eo ampiororono tapahana ny lohany de aiza le présence de l'État de rehefa nientsika nareo mmpanohatra rehefa nientsika ny tibinareo rehefa nientsika ny filoha marikaravalomana nareo rehefa nientsika ny RMDM nareo rehefa nientsika ny birao politika ny antokotiky Madagasikara nareo rehefa anao tsinitsinina solombaboaka ianareo de ainareo no mitanisany zao artikla rehetrarehetra zao fa rehefa hiaro an'le zomy malagasy nareo sy tadidinareo ny lalam-pandrenana na ampifidianareo karapokotany voaka malagasy tamy 2010 hoe misy artikla 8 ato miresaka arovany lalàna ny zony rehetra iaina ka afaka miaina tsony ve le olona zao andiny fa 13 miresaka ny olona tsiraray de etona amy tsy fahazona manao ankeriny na herisetra amin'ny tenany amin'ny finenany amin'ny tsy ambaratelo ny fifandraisany fa tsy en sécurité tsony lay vahoaka malagasy de fierinareo a 80% ozy nareo vita tanteraka ny asa fierinareo mbola omena mandaray le filohan'ny république fierinareo un quart de tour premier tour de vita andresy anareo mefy zao ny aina n'le firenena am'izao fotoana zao de fieriteanareo de nareo ve mahita tory amin'ny alina
hoe any zay le malagasy mirairay ampiko za aloha tsy mahita tory raha za mpitondratra anareo tsy mpitondra ry afa mpanao gazety mpamakafaka mpanao politika tsotra eto amin'ity toeran'ity sanandro sanandro miainan'ny alahelo lasa marary fo nitsabo tena io tsy afeniko atsika marary fo andraindray satria vokatry ny alahelo le izy isan'andro ianao tapaka ny lotary isan'andro ianao mahazo mesazy tsy mihinan-kanina zay zoko faniry a afaka mba mampindrana kely ve anao voaroaka tamin'ny asandray ra aniny marary aniny dadatoa zao marary ny avariana anina fa tena tsy ny sakafo voaroaka tamin'ny tranony tsy nahalofa trano miteraka aretina ho aninao le izy satria malahelo mipiraitan-drazana ianao tsisy ninona ary no ataonao on peut rien faire tsisy ninina ataonao inona no ataonao tsy afaka anoatra ianao satria ianao sady tsy manana fahefana ianao tsy hoe mpandrara goavambe ary ianao tsy hoe misy vola amilevina ary amin'ny banky ary na ny Suisse na any amin'ny Panama na ny Frantsa na ny Dubai na ny Maurice tsy manao an'izany ny tena kinona no ataonao de ny azonao atao zany de zao miaro mipiraitan-drazana miresaka ny zava-misy mafy le izy tsisy ninina azo atao le mpitondra manana fahefana manao an'le zavatra amin'ny tsy tokony ho izy de ahoana de tsy tonga saina am'izany ve le fitondram-panjakana hoe mba misy zavatra tena mba tokony ataonay am'reto vahoaka reto fa ampijalianareo le vahoaka rangaha ampijalianareo nareo tsy azo mena fahefana ary tsy azo averiny eo tsony nareo mazava nga am'izay tsy azo mena fahefana nareo ary tsy azo averiny eo tsony potika tanteraka akoatry ny varovarotanareo potipitehanareo ny orinasa tsy miraharaha resaka création d'emploi nareo 80% vahoaka malagasy tsy manana asa daholo nitody chômage ny resantsika am'izany zao avoakay faly azafady zao ny lohateny gazety mivoaka ny ivelany any hoentiko amintsika ny koronty texte aty rehefa avy eo rehefa misy ny fotoana fa vokatry ny fahasorena ny olona rehetrarehetra ny ivelany any indrindra sehatra iraisam-pirenena de zao ny zava-misy Madagascar. Pourquoi les Nations Unies ne veulent pas financer l'élection présidentielle? Maninona ny firenena mikambana tsy hamatsy vola amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagascar. De mazava ty, un rapport confidentiel de l'ONU recommande à son agence locale malgache de ne pas s'engager financièrement dans la présidentielle de 2023, sous peine de mettre en danger sa réputation et sa crédibilité. Zany toerana misy atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sisa. De faly le mpitondra fanjakana sy le teany hitatra fanjakana mitady teteza mita ka tsy finansializy ny Nations Unies ko. Tsika nge fa niteny teto hoe ny SADC tonga teto ny consulter ny force politique rehetrarehetra de ny eo anatin'ny volony européenne de misy document mandendehany de tonga any amin'ny Nations Unies le izy satria SADC ho ihany tompona andraikitra momba Madagascar de any ampelantanany Nations Unies de misy rapport confidentiel mandehany fantatry ny rehetra inona situation Madagascar. De efa ntenentsika teto fa misy manam-pahaizana momba ny Afrika. Raha tadidin'ny faly izy de alefaso eo. Nresaka ny aminy hoe io fiarahanareo amin'ny Rosiana sy Wagner io mahadiso ny lalanareo. Manao option diso be nareo raha misafidy amin'io. Tena tamin'ny frantsay zay ary nanao resaka conférence débat tamin'ny fahafito ny volana febroary teo niaraka tamin'ny ambasadin'ny frantsay miasa simonina eto Madagascar. Satria ny rehetra efa matazana io le izy en danger Madagascar, en danger Madagascar. De manam-porofo zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fitantanana ambonin'ny firenena ny any ambadiky ny adevitra rehetrarehetra any, ny any ambadiky ny rehetrarehetra any. De tsy afaka ny andefany tia satria mba mijery any eto hoe andiny fahatelo amby folo ny olona tsirairay de etoana ohatsy izy ny aminy tsy ambara telo ny fifandraisany, donc tsy afaka andefany le resaky général Lilson eto a. Na inona fiparitahan'le izy tany amin'ny tambajotra sosialy. Ino ny feoan'iny? Fa nisy nandefa zany teny amin'ny sehatra rehetrarehetra fa zao
olona miaina amy lalam-pandroany isan'andro ako de tsy afaka andefan'zay mba mikajy ny tsambaratelo ny fifandraisan'ny olona de mifamaly le manambonahatra ambony de tafiditra am'zany ny segy teo aloha ny sergena teo aloha tafiditra am'zany ny segy am'izao fotoany zao de misy resaka marobe mifamafo eny amy tambajotra sosialy eny resaka hoe rin'tolona ritsy ny tolona tokony hoe mba izaindray zao fa efa misy miproposé zay ho segy fa raha ihanina ony tsy mety fa raha ihanina le plus haut gradé corps d'armée hafahafa tokongely izy io le izy Pascal Boniface. Madagascar doit être consciente que les solutions du type Wagner ne sont pas des solutions pérennes à Madagascar. Io le natao Pascal Boniface. Madagascar doit être consciente que les solutions du type Wagner ne sont pas des solutions pérennes. Tsy mety amitsika fa zany lalan'le fitondrana am'izao fotoana zao. Vokatriny ve de nanova an'le membran gouvernement ka nampijoro frantsay na pombapomba en frantsay vitsivitsy le fitondram-panjakana. De mandeha ho ihany le adevitra ny tambajotra sosialy ihany de mivoaka any le tsy ambaratelo samihafa misy miproposé asego izy le général anankiray fa bon rehefa miresaka amin'ny flot république de hoe misy olona ngezabe anankiroa mibahana mivoaka daholo ngely izy le olona ngezabe anankiroa fa le olona resahanao za dia anisan'ny manana grady ambony indrindra eo anivon'ny gendarmerie bon corps d'armée moa zany de miteny le anankiray mandefa message vocal makany an'le floan'ny république hoe amin'ny hoe fa ahoana moa zanyko fa maninona manala ministre ny défense corps d'armée nefa maninona tsy afaka manala an'le anankiray tsara moa manamarika fa taorina n'le fenjeran'lay hélicoptère ka nahita somatsara ntseka dia corps d'armée sy taorinan'iny général de corps d'armée. De io zao adevitra hafahafa secrétaire d'état nge chargé amy gendarmerie ny segany général de corps d'armée fa raha fahafantarako ny MDN tot général de corps d'armée kanefa eo ambany ministère amin'ny fiarovana ny segy zay maha secrétaire d'état michargé ny gendarmerie azy hafahafa be zany hafahafa be zany de miparitaka le resaka ihanina tsy nitolona fa tongatonga ho azy fotsiny mandeha indray ny adevitra zao nge momba ny raha ihanina iny de etriny tsy mahazaka ny sasany satria anatin'lay fanio-kevitra le generaly le nentim-boan'le resaka de miteny hoe oenjana izy ty de etriny raisiny sasany omenasy zany de zay koa vonina iady rassurena ny PRM sisisy inona daholo zany no marque le misy crise eto Madagascar ka hoana ny foloan'ny république ny tsy reconnaître an'izany tsony ny teninao rehefa niona tamin'ny PTF teny avy loha de hoe tsy mila dialogue tsy mila concertation parce que tsisy crise eto Madagascar fa ny zavatra tenen'ny député Rosy misy crise eto matoa efa mihoatra lavitra le frustration député Rosy aza tsiniavina ny zavatra resahan'ny solomaboaka iny parce que anisan'ny olona ny tolona ny solomaboaka anankiray iny mba mahafantatra tsara ako hoe ohatra zao ny ao anatin'ny fona ohatra zao ny fijoroany zany député Rosy zany rehefa déterminé zany ranga mijorany ataony zany député Rosy zany tsy voasakanao rehefa resy lahatra izy ny zavatra ataony fa rehefa tonga ao anatin'le malahelo frustré ako crise zany de minimisena ao aminareo saminareo zany misy tasy d'huile zany de mipotra daholy le karazana scandale anivon'ny tribunal mipotra daholy miadalany etseroa zay ataona tompon'andraikitra mpanjakana mitendrena rehefa misy fivoahana antsoatary bitaky reny zay teneko hoe zaho tsy te andefa an'lizy eto fa mitantara fotsiny zany am'le fe samihafa satria ny gazety rehetra samy efa andresaka an'izany de mba mitantara io fa tsy te andefa an'le feo ako de ahoana ny gérenareo an'izany na tiana na tsy tiana marina hoe misy an'lay hoe obligation de réserve fa zao efa mivoaka imasom-bahoaka le fery anaty efa vaky efa hitan'ny olona efa ren'ny olona efa fantatry ny olona de efa azony olona saratsainy bon iza sisa zany am'izao no miaraka inona le situation misy
fa maninona député Ross no frustré, fa maninona ny gouverneur Lilson no frustré, fa maninona i Brunel no frustré, député Brunel, fa maninona amin'ny io lalany député Siteny, fa maninona ny atoka même matary amin'ny président Ihajo Alaina Ravelo no maka ny position ny makaty amin'ny miatakataka amin'ny fitondram-panjakana, efa ary samy teny hoe rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana zay de efa mpanoratra zany, marobe any amin'ny sehatra rehetrarehetra any. Re olona ao anatin'ilay vovonana vao nitsangana tsela teny Andorany fotsy, misy olom-bavim-baoka, misy niara-dia tamin'ny fitondrana ary anisany mba niaro an'le fitondrana, fa manino reny olo reny misy positionné am'izao fotoan'izao manohatra an'le fitondram-panjakana, satria sady tsy mahay mitata nareo no tsy mahay mitondra no tsisy neninona azo antenaina aminareo, de miantso ny olona hoe ndao anao concertation nationale. De zay ny teneko hoe force anareo 2009 zany olona tanysaiko anareo zany niaraka taminareo 2009 tsy miaraka aminareo tsony. Ny force anareo 2018 nraisinareo teny andalan'le train grande vitesse nareo efa miena andalana am'izao fotoana zao, de mbola eritreritry nareo fa premier tour de vite, de mbola eritreritry nareo fa ibrigué an'lay présidentielle 2024 nefa ny compagnon de lutte anareo rehetrarehetra efa nenjera 2009, akoatry ny efa nenjehanareo gadrainareo Roli Mercia et consort, ry mahery lanto manandafy 2018 nampiakatra anareo teo, 2018 daholo reny reto député miteny reto hoe reto olona frustré gouverneur reto hoe niady any Tsiromandidy Bongolava tonga ty amin'ny média ty ny ao anaty fanjakana mivoaka ivelany ao betsaka ny zavatra re amin'ny présidence, ny amin'ny gouvernement sinsisy io, ny amin'ny assemblée nationale, ny ato amin'ny sénat, na de maro anisa ary anananareo ao fantatra foana ny fizotra amin'ny vaovao maro samihafa ao. De zany nareo ny eritreritra fa ho vitanareo le izy, de mahatsapateny nareo io hoe tsy normal, tsy lozika, communication fotsiny nareo miteny hoe vitatsika io, satria nareo mieritreritra iantehatra angalabato, mety ehatra angalabato nareo, fa zao manaporofo fa kanosonareo matahotra nareo tsy sahiatrika an'le fividianana dia vivim-bola nomenareo an'seny, tsy tafanga le refonte, tsy tafanga nge le refonte fantatrareo zany, ny compétence zany, tsy fisina moyen koa zany mba hahafahana manao sy mampanao formation andreo olona agent électoraux, ahafahana midote matériel enseigne, satria nareo ny antehitra foana ny communauté internationale amin'ny PDF de io nambarany Nations Unies tsy androtsabola amin'le élection. Zany zava-misy am'izao fotoana zao, de entinareo mandehandeha makany anatin'le korotana le firenena, ianareo mampisavoritaka an'le resaka fanjakana io any io, teo zao nareo nampisavoritaka am'le pombanareo, zay moa anjaranareo tsy de hidiranay lalina, fa am'le endrikilay fananganana gouvernement le resaka assemblée nationale, zao ndray nareo manendry gouverneur tampoka zany efatra, ahoana ny eritreretana an'zany, efa fantatry zao fa tsy araky ny lalam-pandrenona le gouverneur de mbola tendrenareo, na ny décret manendry andreo raha mbola tadiavintsika aiza ny décret nanendry andreo, marina fa nisy décision navoaka ny ACC tamin'ny 2019 novembre izay raha sy diso ah, navoaka ny ACC miresaka am'ty resaka gouverneur aty, so vérifie kely vetivety fotsiny, hitako ato le izy io, décision numéro 17 ACC barre D3 du 28 novembre 2019 concernant izy ny décret numéro 2019-1866 tan 25 septembre 2019 relatif au gouverneur. De mbola samy manendry gouverneur nareo, ny olona rehetra efa miteny fa tsy araky ny lalam-pandrenana io, fa lay ACC aloha, ACC teo aloha de zao nanaraka efa fotsiny, tonga de dinganiko le izy ato anatin'ilay hoe décision anareo, article 1er de hoe le décret numéro 2019-1866 du 25 septembre 2019 relatif au gouverneur conforme à la constitution.
tonga de nampaneken'le ACC fotsiny le izy nefa tsy miconforme am'ty constitution ty mihitsy zany ity mazava be ny ato tsy miresaka gouverneur ny ato tsy miresaka gouverneur ny ato chef de région resan'ny ato de misy organe délibérant ato fa zao mahita artifisina lalàna samy hafa le ACC mampanaiky azy zany zavatra misy eto am'ty fireneny ty de lasa ndray mbola manao a décret anankiray indray ianareo tamin'ny 2021 manampy ny fahefany lay a gouverneur hafahafa be ny zany efa adevitra le teo aloha de mbola lasa indray nareo manome décret anankiray indray manampy ny fahefany de sotominareo any le andraiky le STD zay tsokony tsy hanao tatitra any am'ilay gouverneur alefanareo any manahirana be hoa le fomba fiasan'le fitondram-panjakana zay nge ny tenentsika hoe manao zavatra kitoto le fitondram-panjakana fa vitsy ny samy teny am'le zavatra ataon'le fitondram-panjakana e de lasa misy an'izany hoe les services territoriaux de concentré manao tatitra any am'ilay a gouverneur le gouverneur tsy aditanao STD sy CTD mifanohatra ny lalam-panorenana de lasa izy ny patron de ahoana ny asana am'izany de diso daholo zany njahatra rehetrarehetra sy ny acta zay ndraisiny zany gouverneur zany nandritry fotoana zay nytantanana le firenena de raha tadiavinao le izy aiza tsara reo décret reo sahirany ianao de niaraka nytendrena tao izy menakavy de manafoana an'izany ara manahirana en principe akoatra ny tatitra amy conseil des ministres rehefa anendry décret olona anankiray par décret de tokony misy décret n'olona anankiray kefa tsy araky ny lalam-pandroenana le iziko faravaratsy mba atao tsara ny fomba endriky le fanendrena fa ty zao tsika mahita tampoka de tsofina le amoromany iorombe diana loatra mangoro moa zany le ilzay parsa kely teo ny fianona sava zao bangy efa firy-taona de vo maika mafisina ihany ny fanitsahana an'le lalam-panorenana zaby tsy mbola tonga any am'reto olo reto fantako reto olo reto hoe izy reo aiko aby reo fa any am'le zavatra ataonareo hoe vo maika ampidirinareo crise tena confirme zany teanao teteza mity reto olo reto tsy teanao élection reto olona reto fa vo maika confirme ny fanitsahana an'le lalam-panorenana zany zavatra hita am'izao fotoana zao ny adevitra be scandale ao anatin'le fanjakana hoe zao ny zavatra atao zao ny frustration ndray ihany zao nefa fiomanatsika raha toka misy zavatra nytrango oatra zao sy ny information rehetrarehetra any ambady ihany fo isitsika tena malainy reto olo reto hiatrika fifidianana taiza mbola nisy fitondram-panjakana malaina hiatrika fifidianana ary nareo koa de tokony ahitan'izany satria na lesenia raha tsy tafainga de leseni moa efa nitelo ka raha tsisy ny vola inona nataona eo tsy afaka hiatrika fifidianana leseni de afaka adinganina tsoto zao ve zany lalam-pandroenana de mahazo aina le mieritreritra teteza mita sy le voinini any ambadika any re manko olona kanosa indrindrandrindra le miantso nini any ambadimbadika any satria mahavaisadandro ohatra ny volomborona ny azy ny kandidana na le izy kandida mivoininy any ambadika any de mampiresaka olona de mampikarama olona iteny amy media de voizy tsikelikely le nini de mahazo ainy zany satria na ny antony rehefa memitra ny fifidianana rehefa misy ny teteza mita de tia nofafana manoloana zany adevitra zany le olona zay verina fa potentiel candidat eto nge tsisy afatsy ny olona roa any verimberina eto e mety misy fanotelony eto fa roa aloha ny tena verimberina ny tiako Madagasikara de milaza mazava fa vonina hiatrika fifidianana kinona moa ny atahorany an'izany atoko matanjaka iziko manana organisation izy manana structure izy mazava ho azy manana mpitarika izy de manaraka ny toromarika ary tsika tsy miafina an'izany ny toromarika ndraindray dia zarainy eto zany akoatra ny hoe zaraina mivatana any MQG sy any amin'ny famborin'olona atao ny tompona ndraiky ny antoko tiako Madagasikara zany ny zava misy
iainan'le firenena ka rehefa miteny ary nyvolony raisam-pirenena zany am'izao hoe tsy finansien'io fifidianana io de inona tsoa moa zany de zao tsy maintsy mamorimbola le fitondram-panjakana mamorimbolonareo ary tsy maintsy anao lobbyinitsika iresaka ny communauté internationale amatsy vola ny fifidianana io na tiana na tsy tiana mila manao profil baly rehetrarehetra fa zava-dehibe ny tsy maintsy anaovana ny élection am'ty taony ity eloavana concertation nationale ny azy zao de nafinaritra ny sosikevitra meny député Roland Ratsiraka omaly ny am récomposition an'lay aseny azo entina eo anivon'ny assemblée nationale très bien tena misaotra betsaka monsieur le député Roland Ratsiraka satria tsy maintsy diniana efa dingana nge zany rehetrarehetra zany mikaroka vaolana daholo ny olona any ambadiky any de ilaza ianao fa manakorotana ny député Roland Ratsiraka misy fahefana azo ny anteny meram-pirenena tao de miankina ny fahatongavatsainy ny solombavimboko zany tonga saina moa nareo nanao motion de censure kaona tsy ho tonga saina handinika momba ny fifidianana ho avy eo ka raha misy tokony azo amboarina am'seny amboarina nga eto ambolona tabatra fa ny adevitra momba n'zany hoe diaspora saina mifidiny ny voafonja saina mifidy zany ny azo de misy nafinaritra ihany ko tam'y fokotany sasany nataon'ny mpanagazety interview hoe ho afisenay ny listra rehefa tonga très bien fa zao tokony avoako lalàna lizy national de nrehetrarehetra mandray anjara am'zany satria 20 000 fokotany raha Madagasikara ka tsy mifokotany roa na telo ihany nanao an'zany ahoana nafahatsika mampanjara ny protocole sadeko hoe ny carte de lecteur asitsika sary zava-dehibe zany ahoana nafahatsika mivoy fa ny ahafahana manafoana ny resaka doublon dia ny fametahana ny numéro de série an-karam-panondro ny anarana mety miverimberina numéro mety miverimberina fa io numéro de série an-karam-panondro io zava-dehibe zany a capital zany atrehana fifidianana ahoana nafahatsika mizerehan'io plafonnement io any amin'ny lafin'lay vola ampiasain'ny candidat 180 millions de dollars ny an candidat X ny an candidat Y mety 4 millions d'ariary 4 milliards d'ariary ny an candidat Z mety ataotsika hoe 150 millions d'ariary tsy mitovy zany donc tsy maintsy misy lalàna tsy maintsy handaminana an'zany zany tadiavitsika an'le cadre de concertation ou bien concertation nationale ka tsy fahadson'ny mpanao politika miantso an'zany de zany no tsy maintsy resahana amy zomasy amy sabotsy hoe zao ny tombontsoa amin'ny fifidianana io araky ny lalam-pandroena izao ny andraikitra olo-pirenena izao ny andraikitsika mpikatroka izao ny andraikitra voatonga mety mare anao ka tonga eto am'ty kanja magro sy kanja be orika ty atanjombato ity de zao ny efitra zarainay avy aty amin'ny antokotiky Madagasikara de inona ny tokony olana am'zany raiso le fanapahan-kevitra tamin'ny heritaona nakalaza ny faharoapolo taona ny antokotiky Madagasikara dia nalalaka ny faneho-kevitra mino isika rapitso alalaka ny faneho-kevitra raha fahafantarako moa efa mikarakara o magro be orika eo ny tompona andraikitra ary efa manao fandaminana tsara am'zany isapokotany tonga zany ty de le anina hoe eny ambivonana ka barindray ny salama eny amin'ny magro be oririka amin'ny fotoana rapitso de eny amin'ny magro tanjombato amin'ny sabotsy efa manao fandaminana koa zany atsimon-drano zany ary efa ho avy daholy ny 26 commune eto Antananarivo renivohitra ny 192 fokotany 6 arrondissement vonona miaraka ny olona ivelany zany zay iverina faliana amin'ny raharam-pirenena ary mba te haka ny toromarika fanetanana satria zava-dehibe hoia ary zay nambarantsika teo ny lalàna no miresaka an'zany fanetanana efa mivakitsika teto ny loi 2011/012 article 21 article 26 satria zosy adidiny antoko politika no mitondra fanetanana sy mampafantatra amin'ny vaovao ary ny lalam-pandroenina de miresaka an'zany mazava tsara mihitsiny vakiko foany ty na de mety hafahafa ary ny sofinareo hoe de nefaniry koa lalam-pandrena foana ka zay ny zava-misy atoko mazava ny ato andiny fafolo
ny fahalalahana manao hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana ivory malalaka, ny fahalalahana vezivezy, ny fahalalahana feritreretana sy amin'ny finoana de samy antony rehetra ary tsy azo ferana ratsy hoe amin'ny fanajana ny fahalalahana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-baoaka na izay famendrehan'ny firenena amin'ny filaminan'ny fanjakana. Kolona anampy an'le fanjakana arako, anampy an'le fanjakana nge sy le siny anetany kinona ny olana am'izany de ato hoe liberté d'opinion, liberté d'expression, communication, de presse, d'association, de réunion ho atao zany. De fa raika ambe folo de hoe mananjoa alana vaovao ny tsiraray confirmer le loi 2011-012 zany. Hoe mila micommuniquer amin'ny membre ao aminy, mila mampanofana amin'ny membre ao aminy, mila manetana ny vahoaka ny antoko politika, zany ke fahalalantsika ho an'ny rapitsy ho ampiasaintsika rapitsy daholo zany, lalàna amin'ny mampirisika atsika anao an'izany ary mifanjakana ny tokony tehaka an'izany sy ny seny mahafalo ny mare am'izao fotoan'izao fa miakatra tsikelikely le isan'ilay mpisoratra anarana eny anivon'ny fokotany ka miasa le tim ka, miasa le RMDM, miasa ny filoha Marc Ravalomanana, miasa ny olona te hiatrika fifidianana de manao fanetanana de misy résultat. De za zany eto mbola manetana foana ho an'ny rapitso. Amin'ny valo maraina fotoanantsika eny amin'ny magro beorivika, sabotsiny io tsika eny amin'ny magro tanjombato. Valo ora maraina ihany koa fotoanantsika eny fa amin'ny enina ora maraina de efa misokatra amin'ny vavady, de efa manao fandaminana samy hafa reo tompon'andraikitra na ny eny beorivika na eny tanjombato. Zava-dehibe ny ahafahan'ny vahoaka mahafantatra isan'andro san'andro ny zavatra tsara ho fantany mahakasika an'izay hoe zony zay. Raha ny tena marina ho ihany fanjakana ny tokony manakaraman'ny olona hafa, mampirisika ny olona hiditra anatin'ny lisam-pifidianana, de ny seny ihany koa tokony manao ny asa ny atsaka ny sandafa, de ny fiarahamon'ny pirenena ihany koa miezaka mampanao izany, efa manao an'izany fiarahamon'ny pirenena. Fa zay le izy erikerika mahatondra drano. Zay tsy maintsy bika mahay fanjambary de miara mifanetana eo daholo ny rehetrarehetra, miara mifandrimbona eo daholo ny rehetrarehetra mba hazona vokatra zany, fa tsisy maharatsy an'izany mihitsiny eo anatsehany adidy amanandraikitra zay ataontsika. De akasitrahany zany zava-dehibe mihitsiny zany. Zava-dehibe zany fa azotony rehetra sy mifijoroany rehetra mandray andraikitra eo anatrehan'izany. De eto zany de mbola mafisiko zay hoe eny magro beorivika ny fotoanantsika ho an'izay rapitso zay amin'ny sabotsy eny amin'ny magro tanjombato. Maraparanako ny adevitra satria raha ny vaovao no resahantsika eto tena maro be, tena maro, kanefa dia tsy maintsy arindratsika samy hafa ny fomba hitaterana an'ireo vaovao rehetrarehetra zay hoentina amintsika. Efa nyresahako teo ny zava-misy ao anatin'ilay fitondram-panjakana, angamba tsy valaparan'izay. Fa ny zavatra fotsiny mba tiantsika ho resahana de zao ny aminy hoe ny zavatra iainana zay tsy hita ary tsy niainana teo aloha ary tsy fandre no hita am'izao fotoana zao de hoy sika ny aminy hoe mbola afaka miaina ary afaka mijoro tsy ho sepitra ao anatin'izao zavatra iainan'izao ve le fitondram-panjakana. Zay fotsiny zavatra tadiavintsika ao anatin'izay. Zay fotsiny zavatra tadiavintsika ao anatin'izay. Mbola afaka mijoro tsy ho sepitra ao anatin'izao zava-misy zao ve le fitondram-panjakana. Za tsy miteny hoe mipetraka fa mijoro. Satria inona ny antony tonga miteny an'izay? Tokony mbola hoe mijoro le fanjakana satria tsy tapitra amin'ny mandahana, fa apetrako ny fanontaniana. Raha mbola afaka mijoro tsy ho sepitra izy, fa raha zao zava-misy zao efa sady te hipetraka izy no sepitra izy no mitady oxygène. Zay le fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao. Manahirana koa mipote an'ilay fivoahan'ilay vaovao, mipotra tampoka le vaovao tany Addis Abeba. Zay le hoe tany remo tsara. Avady badio mipito ny lela vao miteny. Avady badio tsara.
rehefa nanambany any Comore ianao, za am'izao fotoana zao Azali filoha comoriana izy no mitarika ny Union africaine. Dikany ny rapport SADC io miakatra any amin'ny instance ambonimbony any amin'ny Union africaine. De ny Union africaine ndray no mandefa azy any amin'ny Nations Unies sy ny sisa. Donc rehefa ma situation Madagasikara zany ianao na inona zavatra mitranga, ary rehefa hoantanina ny vondrona afrikana momba situation Madagasikara, ny filoha comoriana aloha mamala anao. Ny filoha comoriana le teneninao fa hoe raika amin'ny 20 any arinatsika Comore, isika napindrana ny Comore diso vadika ny rasa. Ianao zany zao aty ambany ny comoriana ny ambony, ary za efa miteny fa lasa tsy mampianajana ketsono any comoriana am'izao fotoana zao. Misy raha lasa raha nabavy be da be aho mba mahafantatra satria nisy ny alinianitra tamikoa tamin'izy ireny tamin'ny fotoanandro. De lasa mifindra firenena hafa satria efa mandroso ny toe-karena. Vao nahita an'izay document zay ahako, aiza ny PIB any Comore, aiza ny toerana misy any Comore amina resaka force économique, amina resaka fandrosoana ety amin'ny faritra, resaka régional io, lasa lavitra Comore. De Comore ndray zany zao no patronao atao anatin'ilay firenena valo sa efatra amin'ny 10 ato Afrika. Tango zay avadibadio tsara ny lela. De mahafantatra zany ny Union africaine am'izao fotoana zao hoe ino ny situation Madagasikara io. De antanina mantany zany zao nga Azali, alefaso aty daholo ny rapportnareo rehetrarehetra ry SADC, ry COI sy sisa zay azo ny atsona. Ny CEDEAO moa tsy aty amintsika zany, fa ny atsika SADC. Eo ambany sokan'ny filoha comoriana am'izao. Elona anao tsinitsinako. De aza manontany inona ny ataony rehefa aveo rehefa iresaka ny situation Madagasikara, tsy hiteny aminao positif izy fa negatif. Inona ahoana fandeha Madagasikara? Tsy mamely. Satria mba handray andraikitra koa fanapahan-kevitra mifanaraka an'izay Nations Unies. De reny izy hitatsika reny mandrangaranga tsy amatsy vola. Nanahoana ny fiona ny fanjakana malagasy sy PTF tamin'ny herinandro teo, mitovitovy an'izao teona fotoana hitenenako zao. Za tsy te hiteny amintsika hoe nanahoana. Fa mahafantatra azy ny olona anaty fanjakanao. Inona ny ady hevitra tao? Nanahoana ny ambiance tao? Anjaratsika mandinika. Mbola afaka mijoro tsy ho sepotra ve le fitondram-panjakana? Samy tady toerana hipetrahana izy de omena oxygène. Fa zany zao zava-misy zao. De raha pitso ianao, aza miasa saina fa hipoaka ndray skandale lafa. Hipoaka ndray ny ady hevitra vaovao momba ny Rayane sy Rayane ndray. Satria zany le fanjakanako. De varina ianao, mihaino le conseil des ministres, fa mieritreritra mbola ino reto olo reto. Mitantara ny asany sy mivinany sy ny zavatra ao ataony eo le ministre. Zay mifanaraka amin'ilay velorano telo ambin'ny folo président sy le vinan'le président ao anatin'le initiative émergence Madagasikara. De miteny eo le ministre vaovao vao nitendrena fa ny anina avariana sy natalanjona ministère ny transport, non, travaux publics, asa vavety. De rehefa avy niteny le ministre, rabaina aloha zany reo ministre reo, na inona tsika manaja foana ny sata républicaine. Fa le miteny ny filohan'ny république am'izay ve de hoe mila mamoaka planina satria tokony any volana juin de vita ny asa, de hoe ahoana zany ny anaovana an'ireo lalana zay amin'ny lalam-pirenena reo zany tokony efa mandeha ho vita ny asa, dia any amin'ireo renivohim-paritany eto Antananarivo tena potika ny lalana, tsy maintsy mila planina mazava ny anambarana ny lalana eto Antananarivo, de ny any amin'ny lalana ampifandray any amin'ny faritra rehetrarehetra any tokony diniana tsara mikasika. Inona ny planina ho vitanao? Efa taona renao tsy nahavita nin'inona. De anao miracle ao anatin'ny mbolana 7 volana ve ianao ny monsieur le président raha candidat mois de septembre ianao de mialy. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 7 arabe indrindra. Tsy maintsy mialy ianao satria naroson'ny ACC 10 andro le felanao. De tsy maintsy ialy ianao de ny dikan'izay
ao anatin'ny simoa inona mirakla ho vita eo tsony marina hoe misy androm-panjakana hafa lehibe an'androm-panjakana andray an'le fahefana anao intérim fa efa tsy anao no mibaika eo tsy anao no mitarika conseil des ministres na de olona napetraka ao ary reo kinona mirakla ataonao eo autoroute 80 kilomètre d'ici tsy maintsy ho vita amin'ny farantaona tsy possible zany ahoana ny anamboarana ny lalina rehetrarehetra eto Antananarivo ka zao oana nge le fahavaratra hatramin'ny avril ny fahavaratra amin'ny akapeny mars avril eo mbola avy ny orana de inona ny lalana ho vitanareo eto ny orana avy jereo voanrotsaka ny orana omaly tonga de dibodrano Antananarivo de ndehanao inona eo anao entretien kely madinidinika eo ve de andehanao entretien eo de ahoana doboka ny orana de voakokeo daholo ny lalana zay mba hapetraka hafahafa ho anareo de avy zao mbola cyclone firy rely ana moa zany any ambadika any tsy tafiditra taty amintsika misaotra an'Andriamanitra tsika fa aorinan'io mbola anaty mivamitoana fahavaratra be da be ny lalana tapaka bon accessible ihany le route zany eto Madagasikara na national io na provincial na secondaire fa zao ahoana ny resahanao fa ho vita zany rehetrarehetra any mandraba tonga volana septambra satria atreo ihany ianao no afaka mitokana zany koa mbola lalana hafa koa zany une fois ianao déclaré ny candidature anao satria misy chronogramme mbola tokony avoaka ny CENI hoe ato no misokatra ny dépôt ny candidature de ato ny clôture dikan'izay misy lalàna mametra an'izay hoe tsy afaka mitokana ntsony ianao tsy afaka mampiseho satria mba tsy isin'ilay hoe sady juge ianao miparty mampiasa ny fahefam-panjakana ianao zay hoe eritreritra fa ho candidat lalàna daholo no miresaka an'izany ka manahirana le izy fa zao tsisy ninino ho vitanareo tsony affaire courante io hoe fampandehanan-dra rasisany nataonareo eo manendry gouverneur nareo inona moa nataonareo am'izany omena mission le gouverneur mba ataovy zay alana anay aiza amorony mani ohatr'izay sisa le revitinareo atao eo ay mba ataovy zay alana anay aiza mba ataona zaka député Gira Marsandratana rabana député Aremata amin'ny fotoan'andro inona moa natao omena mission le olona kobanga le toerana sava moa zany lasa ministre lay gouverneur de mbola mano foana fantsahana lalam-panorenana de soa ihany fefa betsaka ny tonga saina ny amin'ny hoe nanitsaka lalam-panorenanareo teto nanitsaka lalam-panorenanareo teto sinsisa de mbola apprécier atsika satria manana didy manandraikitra lehibe sy olo-mambahoaka ny ACDD zay narefasanyireo solomamboaka 20 taratasy ny amin'ny fandraisana andraikitry ny ACDD zay tokony andefa anjany eny anivon'ny ACC mba ho amarinina raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de tahaka zao mifanazavan'ny député Roland Ratsiraka raha voninao le izy faly de averintsika ny teny député Roland Ratsiraka satria ny verina zany nao sezinina tany amin'ny ACDD ny solomamboaka 20 de ny ACDD ndray rehefa avy eo andefaniny makanen'ny ACC mba ho amarinina raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana marobe ny fanontaniana mipetraka ao ambadika zany mbola tsy milamy mangety raharaha ty tsy hoe vita treo akory motion de censure fa io mihetsika io indray solomamboaka ndao arafaly nyverina andatabatra indray ny ady hevitra toy ny raharaha fitsipaham-pitokisana raha ny lalàna nyjerena dia tsy mifarana iny fitsipaham-pitokisana nataona solombavambaoka 5 iny nametraka requête tena amin'ny filan-kevitra ambony momba ny tanitandalàna sy ny demokrasia na ny RCDDUD ny solombavambaoka misa 20 ary ny RCDDUD indray no andefazy eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba anao ny antsoina hoe contrôle de constitutionnalité no nataon'ny filoam-pirenena Andradjuel tamin'ireo solombavambaoka manoloana iny fitsipaham-pitokisana iny nametraka ny requête zahay solombavambaoka 20 de io requête napetraka io de any amin'ny ACDDED zay mila mangataka ny ACDDED mba anao délibération de andefa taratasy any amin'ny HCC de raha tsisy ny sampona ka manao an'izay ny ACDDED de ny HCC zany tsy maintsy manao
contrôle de constitutionnalité ny acte zay nitranga tao amin'ny assemblée nationale, des contrôles de constitutionnalité ny acte zay nataony filoham-pirenena satria eo masonay fanipahana mitsipaka ny lalàna velona zareo amin'ny zavatra nataony zareo ary azadintsika fa raha ohatra zany tsy tanteraka ty fangatana motion de censure ty de tsy io isy intsony ny motion de censure ho tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Na dia eo aza ny fandrarana antery nataony filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ireo solombavambahoaka ny amin'ny ampitsarana io fitsipaham-pitokisana io dia tsy azo tomina intsony iny sony efa voangina iny. Iny sony iny tsy azo tomina tsony. Ny procédure tokony manaraka an'izay ny araha tokony arahana hoe na mandeha ny vote na inona ny antony na tonga ny mijanona so dia misy fitsabahana amin'ny zavatra hafa. Zay nananantsika ny haute cour constitutionnelle hijery an'izany zavatra zany mangataka an'izany zay fangatahana fa tsy hoe manilika ny anina na tsy tiany anina na tsy tiany anina. Tsy olona no ankalaina fa ny fomba fitantanana ny firenena ho iatra ny fanazavana. Tsy zakany eritreritra hoy ireo solombavambahoaka ny maheno sy mahita fa 520 isanjaton'ny malagasy no mahantra vokatry ny fitondrana tsy mahomby. Aitsika zao hoe 80% ny ponina eto Madagasikara dans la pauvreté. Mahantra 85%. Mety ve zany ny ataontsika hoe ny projet na ny tsomasan'ireo gouvernement ireo ny tany sy ny fanjakana aminay solombavambahoaka tsy nety soloy amboary miova fihetsika zay ny dikany fa tsy mankala olona mihitsy sanatry re tompoko fantatray daholo ireo namanay reo fahaizandreo mifantatray fa tsy nety ny tondrasan'zareo amin'ny tany fanjakana. Dia zay no natonga ny nametraka motion de censure. Tsy namadika an'izaniza ny filohanay tsy nanao an'izao sanatry mivava fa zany ny lalàna démocratique, zay ny constitution atsika. Misy assemblée nationale, misy sénat, misy ny gouvernement, misy ny président fa raha zany dia andao nova constitution ary tsy mankala premier ministre zay tsy mankala ministre misy havanay ao tsy mankala andreo olondreo zay nandray ary fa ny fomba nitondrasan'ny gouvernement ray manontolo ny tany sy mifanjakana ny tsy mety aminay zao vokany efa taona théorina téléphérique anao atao aizany lalana misy eto amin'ny maro dia maro fantrany vahoaka ny fahasalaman'ny vahoaka zany rehetrarehetra zany re tompoko anisan'ny zavatra natonga anay nametraka amin'ny motion de censure tsy mankala an'izaniza re tompoko. Ny aika ireo solombavambahoaka fa nisy tsy netiny nataony HCDDED tamin'ny fakan-kevitra na ny avis nalainy tamin'ny HCC ny volana desambra lasa teo fa amin'ity ndray mitoraka ity kosa dia tsy afa-miala sy tsy afaka mialokaloka ny aminy hoe tsy azo raisina ny fangatahany HCDDED io contrôle de constitutionnalité io ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Dia akasitrahantsika ny hetsika ataon'ireo solombavambahoaka mbola mijoro foana zany hoe tena iombonana ny tanindrazana tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna tena zay misy le izy nalefa any amin'ny HCDDED le izy de atonge no miresaka an'izany so de iteny ray le zay ho ali 118 119 miresaka an'izany lehibe ny androm-panjakana na ny ampahefatry ny mpiambana ao amin'ny iray am'ireo antenimena rotota na ny ratsy mangaiky amin'ny vondrom-bahoaka Patritsinjara-pahefana CDD zany na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna dia afaka mandroso rijateny miendrika lalàna na fitsipy ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra amin'ny fahefan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mba ho amarinina ny fifanarany amin'ny lalam-panorenana zay le izy zay. De io no nampiasainy ny teo anivon'ny solombavambahoaka io zay amina resaka contrôle na constitutionnalité tamin'ny acte nataony ny filohan'ny république zay nampitsarana ny motion de censure zany. Donc tsy mbola tapitra ny adevitra
mety hitady forma hafa ve ny ACC ny aminy hoe tapitra ny fetrandro ahafahanareo napiditra zany tato aminay sisisisisy sy ny aminy hoe tsy tena institution nareo fa organe na hoe tsy miresaka article 118 fa iverenina foana ny article 119 sy ny sisa ho hitatsika eo daholo zany fa ty aloha tsy afaka ny ACC am'ty indray mitoraka ty satria ty tsy manontany avina décision fa resaka contrôle de constitutionnalité ty mazava tsara eny tsy maintsy zay no avoakany io mifanaraka am'izay fa tadiavinao anatin'io de hoe voalohany tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenina tokoa io zavatra io za zany efa tsy tonga any am'le hoe tsy azo raisina satria fatako io fa recevable donc tsy any amin'ny intsony fa tonga de any am'le hoe rehefa diniana lizy tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenina non conforme à la constitution zay zany mba eritreretiny rehetra tamin'iny satria miariary loatra lay tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filohan'ny repoblika na nataon'ny mpanotanteraka tamin'ny solombamboaka zay nampitsahatra antery mihitsiny ny fitsipahapitokisana de ho hitatsika eo rehefa tonga le izy makany amin'ny ACC de samy miandro tsika hoe inona ny avaliny eo anivon'ny ACC fa za mino ny filohan'ny ACC de anisany iray tamin'ireo olona zay nanao an'ty boky ty zay mirakitra ny lalam-pandrenina moa zany ty moa zany boky zay misy ny lalam-pandrenina ny républicaine Madagasikara tamin'ny 2010 fa anisany izy zay nandalina nandinika nanoratra ary nandray sosikevitra rehetra momba ny lalam-pandrenina mino fa manam-pahendrena andinika tsara am'izay délibération eo anivon'ny ACDD zay makany amin'ny ACC de ho hitatsika eo ny toeany vaovao zay anao maranana ny fandarina satria raha ny tiana horesahana betsaka ho iafa tsy maintsy mandrindra ny fotoanytsika amin'ny namana zay ato amin'ity fahitalavitra sy ny radio ity de makasitraka atsika rehetra zay manaraka ny fandarina zay manerina ny nosy sy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any de etona miantso hatrany zany atsika rehetra ho am'izay hoe fifampiarabana tratry ny taona sady fanetanana averiko tsara fanetanana ao anatin'ny lisy mpifidianana sy ny andraikitry ny olo-pirenena zay tokony hiatrika fifidianana amin'ny 9 novambra sy 20 volana desambra 13 avy izao de eny amin'ny magro beorika ho an'ny Antananarivo renivohitra ary eny amin'ny magro Tanjombato ho an'ny distrika Anatsimondrano zany zay no fandaminana dia efa misy ihany koa ny tompona andraikitra samihafa de anjaratsika ny anivon'ny fokotany fa nantonatona raha sarotra moa ka tsy hitatsika zany no ny ateren'ny fotoana de tonga de eny amin'ny magro Tanjombato amin'ny sabotsy ary eny amin'ny magro beorika zany amin'ny zoma rapitso zany manomboka ny 7 ora maraina zany ampilaminana ny fahatongavantsika rehetra eny ary rehefa tonga de mitsofoka ao anatin'ilay toerana zany fa tsy mieritreritra zavatra afitsika de miandry an'izay fanomboana fa misy zany fitompivavahana eny atoerana de satria tsika moa tsy misaraka amitsika ny zavatra rehetra de hoe tsy maintsy mivavaka mametraka amin'ny fiainan'ny firenena amin'Andriamanitra tsika dia isy reo afety kely samihafa amin'ny fifampiarabana tratry ny taona azy fa tsy lavitra zay ny fanetanana momba ny resaka raha-pifidianana zany indrindrandrindra ty lisy mpifidianana ty de ambara am'izay olona tonga eny zany reo fepetra maro samihafa raisy ny olo-pirenena zay ambara ny lalàna raha teo aprisihana ny antoko hiresaka amin'ny mpikambana sy hiresaka amin'ny vahoaka momba izany de zay lalàn'zay no ampiasaitsika ho amin'io rapitso eny amin'ny magro beorika sy amin'ny sabotsy magro Tanjombato io de makasitraka amin'ny efa famalitsika rehetra n'zay antso izay ho an'ny rapitso de misaotra ihany koa ny faly sy lalaina anao ionja ombadika ao de ny namana eny anivon'ny radio Mada isika rehetra mpanaraka ny fandarana ty am'ty maraina ity de makasitraka indrindrandrindra makahery ihany koa satria marobe raha ny zava-misy efa mivoaka ny bilan tsikelikely avao anivon'ny PNGRC ho an'ireo namony ny ravafanana na trabona vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy dia mitondra ny teny fahakarezana ho atsika rehetrarehetra zany de ho lasan'izay ny ratsy rehetra ary ny Andriamanitra zay notsika manakare-pahasoavana lehibe indrindra de ameno mibanga ho amintsika rehetra de makasitraka tompola makatelona tompovavy ny atokontsika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra de manasa ny mpikambana mpiaradia mpanohana ary ireo maniry tehiditra eo amin'ny antoko ho avy amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao 2024 ataon'ny zoma 4 febroary izao etsy ny magro beorika
manomboka amin'ny valo ramaraina. Izy ny fanompoam-pivavahana vety samihafa sakafo no tampihavanana. Ho fandaminana dia manantona ny tompona andraikitry ny dimina isa-pokotany samy mitondra fitaovam-pihinanana sahi mijoro mitsangana. Tiako Madagasikara Atsimdrano. Fiarabanana tratra amin'ny taona ho an'ny timma Atsimdrano miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana. Anasanantsika mpikatroka sy mpiarady rehetra eto amin'ny distrika n'Atsimdrano. Sabotsy 20 febroary 2024 ao amin'ny Magoro Tanjombato manomboka amin'ny 7 ramaraina ny fotoana kitongava maro.